tsy haiko maninona mipotra io le ambany io fanandramako. Eny arany a faly miarabantsika tsiraray avy a ezahana mola izy hoe atomboka amin'ro rakatroka mihitsy satria efa samy menimenina foana izy roa lahy hoe tsy ampony zany adiny ray zany a dia zay azony horesahanao anatin'ny adiny ray zany no ho ataon'izy mirahalahy so ihany fa samy faly ny anarany a na inona hitranga dia efa samy faly zany izy any dia samy faly koa isika dia ngamba ny anomboako anazy tonga dia indramitra ihany ny zavatra nysoratan'izy mirahalahy reo manoloana ny zavatra nysoratany eo amin'ny Facebook manoloana n'ity fotoana ity a mety faharavanga mananoratra n'ity voalohany hoe ady hevitra fa tsy ady olona manasa anareo anaraka n'ity resadresaka ifanaovanay samy faly ao amin'ny tompo samy tian'Andriamanitra telo izay ray samy tia baiboly ary mifototra amin'izany amin'ny fijery teolojika anananay izahay raha manantenanay fanditra ianareo dia tena ho diso fanantenana mpirahalahy ao amin'ny tompo izahay ka tsy hiova izany fa raha tianareo ny trandraka bebe kokoa amin'ny loha hevitra io ary tombo amin'ny fanantenanareo ny fiverenan'i Kristy dia tongava manatrika na inona ny fijerinao azy manandanja ny anananao fijery mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra momba ny fiafaran'izao tontolo izao teneny faly rapanoelina samy faly samy mpino samy évangélika samy mpanao prédication textuelle miara-miasa sy mifankatia tsara arena koa nefa ny tsy fitoviana fa tsy natao ampiady ny samy zanak'Andriamanitra ny resaka fiverenan'ny tompo izay mbola ho avy tsy ho ela dia tsy mbola fantatra noho izany tsy hitovizana nahoana no amilenarista nahoana no prémilenarista inona koa izany dia izay ny fotoana androany tolakandro izany dia izay no isaorantsika n'izy mirahalahy reto aloha te hatananazy mirahalahy aloha isika na zao fiatsika zareo fotsiny nylena moa na le akanjo anaovany ara dia efa miteny be ny ray mody manao gasy MMB ny ray mody manao troisième Madagasikara mody manao vazaha mody miavana mody miady mantsy zay mihitsy hoe vazaha mody miady izy ireo raha ny tena izy farak'izany soratan'izany dia tena hoe mifankatia amin'ny Kristy izany ary faniriana amin'ny androany tena hoe ampandroso atsika nefa le izy araka ny tenin'Andriamanitra dia aleo araka hivavaka isika dia efa vita ny atsapaka faly ravoango no anomboka voalohany izany dia aleo hivavaka isika petraka isika feno hoe am-pelatanan'Andriamanitra ny fiarahantsika eto Andriamanitra rainay misaotra anao raha manana n'ity fotoana ity zahay androany hariva saotra anao ny amin'ny teninao zay tena hoe mazava aminay ny zava-dehibe sy ny ankapobeany misaotra anao ihany koa nefa hoe noho ny amin'ny fahendrenao izay tsy takatry ny sainay dia misy ihany koa nefa ireo izay mety azo lazaina hoe mety tsy hitovizanay hevitra feno dia mangataka ny fanainao masina hiasa aminay tsiraray avy amin'ity androany hariva ity nefa raha resaka momba izany hoe Arivo Taona sy ny fiverenanao izany izahay dia indrindrindra ny hoe fanantenana lehibe anananay ao anatin'izany mametraka an'izy mirahalahy reto eo am-pelatananao aoka amin'ny fanainao masina tokoa no hita azy ireo arak'izay fanomaniny avy amin'ny teninao anay aoka izay tsiraray avy kosa tena hoe anana sofina misokatra aoka ny teninao no katsahanay mandrakariva izay heverin'izany aoka ny sitraponao no katsahanay mandrakariva ary aoka ny fitiavanao aminao fitiavanao izay efa ao anatinay tsiraray avy noho ny amin'i Jesosy Kristy aoka izany no hifampitondranay mandrakariva sy katsahanay ny fifampandrosoana mandrakariva dia voninahitra anao Andriamanitra rainay amen dia aloha metsika ny faly ravoangy no anomboka izany eny ary mahino eny ary faly miarabantsika arak'izay dia faly mahita anareo maro dia maro tokoa tonga ankehitriny amin'ity andro androany ity matonareo tonga dia satria na tsisy atao na hoe tena liana amin'le loha hevitra
dia ingany le faharony marina fa tena ohatrantsika mijery film ihany io inona matetika ny manandanja le fifaran'le film sady zay samy te hafantatra daholo hoe ahoana ihany ny faran'ity film ty samy te hafantatra hoe ahoana ny momba ny zavatra ho avy momba n'ireny zavatra zay mbola tsy nambara n'Andriamanitra mazava tamintsika nefa nisy nambarany ihany momba n'izany ao anatin'ny teniny mo izany noho izany maro ny zavatra afaka resahana momba n'izany hoe eskatolojia momba n'izay zavatra momba ny zavatra hitranga ny parany ihany maro ihany koa no mbola afaka ho resahana momba ny masamihafa endrika masamihafa n'izay tena hoe fijery ara-teolojika zay mety misy eo aminay eto aminay roa moa izany fa tena hifantoka ny amin'le hoe arivo taona isika le fanjakana ny Kristy eto an-tany mandritry ny arivo taona araky ny fijery ny pré-milléniariste mety mahafantatra anareo fa misy fijery anankitelo ankapobeny lehibe ngamany ny ataontsika eto amin'ny sehatra evangelika misy ny atao hoe pré-milléniariste dia ny hoe mino fa ho hisy fanjakana mandritry ny arivo taona arabaky teny eto an-tany ny Kristy rehefa miveriny izy alohan'ny hidirana amin'le lanitra sy ny tany vaovao le fijery millénialiste zay ho velarina rehefa avy eo ihany koa zay miteny fa hoe efa ao anatiny isika ao anatin'izany hoe arivo taona izany izay tsy raisina arabaky teny ho arivo taona fa sary fotsiny izany anehoana ny vanim-potoana ny fiangonana ary misy ihany koa ny post millénialiste izay tsy andeha ho resahana loatra aloha androany satria angambany tsy nahitana olona hoe faly era ny anarany ny andeha hanolotra anazy na tsy haiko fa mety tafaresaka eny ihany ny zavatra inony fa ninon'ny post millénialiste resako kely aty am-boalohany dia fotsiny hoe mbola hisy ny post millénialiste mino fa hoe hietsara zao tontolo zao ary ohatrany hoe ametraka tsikelikely ny fanjakan'ny Kristy ety an-tany lasa me manjaka amin'ny sehatra rehetra ny kristianina dia rehefa mipetraka zay hoe fanjakan'ny kristianina eto ambony tany zay hoe tsika no mitantana ny amin'ny lafiny politika ny amin'ny lafiny ekonomika ny amin'ny lafiny maro samihafa dia tonga Kristy zay no inon'ny post millénialiste raha te anatina hoe fotoana fohy kely moa izany fa aiza moa ny tena hitoeran'ny adievitra eo anivon'ny ny tena andeha ho resantsika zany dia ny pré-millénialiste sy ny amillénialiste mino ako fa be dia be ny fomba afaka hijerevantsika azy fa ny voalohany indrindra tena hitako mihitsiny hoe amin'ny ilay hoe tsindrina indrindra ao anatin'ny tantarakaben'ny baiboly ny tantarakaben'ny baiboly matetika ny olona izay maka an'ilay fijery millénialiste dia plutôt maka an'ilay izy ohatrany hoe ny tantara ny famonjena no tena ivon'ny tantaran'ny baiboly zay le atao hoe historique rédemptive azafady raha mampiasa teny frantsay indraindray ny amin'ny ataontsika hoe le pré-millénialiste resaka fanjakana no tena manjaka hoe lazaina hoe tena hoe ivon'ny izany baiboly izany fa mbola mety ho resantsika zay anefarahany noho izany lasa misy fahasamihafana ihany koa amin'ny fomba famohan-kevitry ny baiboly misy ny zavatra sasany zay voasoratra anatin'ny baiboly ny amin'ny andaniny raisina tena hoe arabaky teny kokoa ny amin'ny riakilany raisina ohatrany hoe symbolika kokoa na hoe maneho na hoe famantarana kokoa ilay izy izany ao anatiny izay ary indrindra izay fahasamihafana izay dia tonga rehefa ao amin'io boky ny apokalipsy io amin'ilay fomba zay amakina ny boky ny apokalipsy io ary ihany koa ny faminaniana ny amin'ny testamenta taloha araky ny fantatro ho hitanareo androany ao anatin'ny famohanay ny hevitray eto anisany ny tena andeha ho resahantsika eto dia hoe inona moa ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra satria mihoatra noho n'le hoe adievitra mandritry n'le hoe arivo taona ka arivo taona izy io sa roanjato taona sa roa arivo taona sa firy arivo taona lay tena adievitra dia hoe tena ho isy ve fanjakana arabaky teny ny Jesosy Kristy tonga nofo ety an-tany anjaka eny sa tsia zay ny tena hifotoran'io adievitra io zay no anisany hoe hodiniana eto tena anjaka marina eto ambony tany ty tany ty zay ny forony ty alohan'ny anaovany an'le lanitra sy ny tany vaovao ve Jesosy Kristy sa hiverina fotsiny izy aka ny olonany tonga dia hanao ny lanitra sy ny tany vaovao moa izany ny anisany
ataoko hoe resaka amin'ny sisiny kely izay hoe mety ho resahanareo ihany koa ary mety fantatro fa mety tsy maintsy tonga any amin'ny fanontanianareo rehefa avy eo raha ametra-panontaniana nareo raha tsy ametraka moa nareo dia tsy maninona ihany koa fa dia momba ny fiakaran'ny fiangonana anisan'ny ifotoran'ny fijery prémillénialiste koa moa izay miainga avy amin'ny Tesaloniana voalohany toko faefatra moa 9:4 sy 7:10 no tena ifotoran'izay. Zay zany no tena andeha ho resahantsika eto maninona no misy fitoviam-pijery ary inona ny fahasamihafan'ilay fijery momba n'ilay fanjakan'i Jesosy Kristy arabaky teny ety an-tany mandritry ny arivo taona moa zany araky ny fijeryn'ny prémillénialiste azy. Tsy haiko raha tsara maso nareo na tsy raha zany dia sambatra ireo izay mipetraka akaiky fa ho anazy ny slide fa ho anareo izay mipetraka lavitra dia any amin'ny live any nareo ny afaka mijery anazy akaiky fa voafitina ao anatin'io sary io ny fijery ataontsika hoe prémillénialiste pré-tribulationniste an'izany raha fitinina amin'ny fomba fohy dia hoe tena misy ny fanjakan'i Kristy mandritry ny arivo taona ary tena misy ihany koa ny fahoriana lehibe mandritry ny fito taona fa io fahoriana alohany atongavan'ilay fahoriana lehibe no misy an'ilay fiakaran'ny fiangonana. Mariana tsy ny prémillénialiste rehetrarehetra no mihinan'ilay hoe fiakaran'ny fiangonana alohan'ilay fahoriana lehibe, sasany mino hoe any an-tenatena, ny sasany mino hoe any amin'ny farany ilay fahoriana lehibe fa tsy any no tena resaka izay tena tiantsika tsindriana androany. Ny zavatra hitantsika dia tamin'ny voalohany moa Andriamanitra namorona ny olombelona avy tamina olona iray, Adama, araky ny voalaza ao bokyny Genesis. Ao anatin'izay namorona ny Adama izany izay mbola andeha ho resahantsika dia ny teny izy naniraka, nanome iraka goavana ny olombelona le hoe marofara ary miabetsaha ary ihany koa mandehana eraky ny tany ataovy hoe manompo anao ny tany rehetra, misy iraka anjaka eo izay nomena. Avy tamin'izany tsy nanaiky tamin'ny voalohany olombelona amin'ny Genesis toko 1:20 kanefa ny nataony Andriamanitra samihafa ny fitenin'ny olona rehetra dia lasa niparitaka eraky n'izao tontolo izao ny olombelona ka lasa nisy ny firenena araky ny hitantsika amin'ny Genesis toko 10 sy Genesis toko 1:20. Fa avy eo mahita isika ao anatin'ireo Pentateuka boky 5 voalohan'ny Baiboly fa misy firenena iray izay arahana manokana izay ny fidian'Andriamanitra dia ny firenen'ny Israely. Io firenen'ny Israely io no nomena ny teny fikasana. Anisan'ny teny fikasana izay nomena azy dia ilay fanekena moa mazava ho azy izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Hitantsika any amin'ny Genesis toko 12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo fa indrindra ny andininy faharoa sy fahatelo. Eo ihany koa no misy tsy fitoviam-pijery be amin'ilay atao hoe tsy raisintsika hoe pré-mille sy amille fa le ao ambadika io matetika dia misy an'ilay hoe convenantaliste sy ny dispensationaliste. Ny amin'ny dispensationalisme misy fanindrina fa hoe anatin'ireo teny fikasana izay nataon'Andriamanitra dia nisy fampanantenana tany arabaky teny ho an'ny Israely. Ary raha hita raha vakiana ny Baiboly iray manontolo na vakiana ny tantarany nidirany zanak'Israely tao amin'izany tany Kanana izany ao amin'ny Josoa toko 1:20 ka hatramin'ny 5:20 dia mbola tsy azony Israely tanteraka lay tany izay nampanantenan'Andriamanitra azy any amin'ny Genesis toko 5:20 ka hatramin'ny 1:20. Koa hitan'izany zany misy zany hoe misy teny fikasan'Andriamanitra izay nampanantena tany tamin'ny zanak'Israely izay mbola tsy tanteraka mandraka ankehitriny raha ny fijerin'ny dispensationaliste moa izany. Fa mbola iverenantsika izay resaka tany zay izay manandanja. Ao aorianan'ny vanim-potoanan'ny Israely izay nahazo an'ny teny fikasana dia tonga Kristy naneo feno an'Andriamanitra taty an-tany ary nanatanteraka ny asa famonjena teo amin'ny asa fijaliana ary miteny izy eo amin'ny Matthieu toko 5:17 fa ao aorianan'ny fiakarany any an-danitra no ho avy ho apetraka amin'izay ny fiangonana ka ny varan'ny fahafatesana tsy handresy izany. Koa zany le atao hoe vanim-potoanan'ny fiangonana ankehitriny izay samy eken'ny amille sy ny pré-mille azafady fa izay fotsiny teny ampiasaiko zao manomboka zao fa lava be raha hiteny an'ilay izy feno foana aho. Dia ao aorianan'ity vanim-potoanana fiangonana ity dia mino ireo prémillénialiste fa hoe ho avy Kristy haka ny fiangonany mandritry ny fito taona dia avy eo hiverina indray dia hiaraka anjaka eto arabaky teny mandritry ny arivo taona izany.
tsy andeho idirako amin'ny antsipri antony satria voalohany sady kely loatra dia tsy ho hita masinareo no hoe raha manana fanontaniana momba nyzany nareo rehefa avy eo dia afaka resahantsika bebetsaka kokoa fa anampiseho anareo fotsiny fa mifototra avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany indrindra amin'ilay fomba izay hoe amakina ilay faminaniana ao amin'ny Daniela toko fasivy andiny faefatra amby roapolo ka hatramin'ny fafito amby roapolo ny fomba amakina n'io resaka fahoriana lehibe sy ny fandeny fahoriana lehibe io ihany koa. Ny amin'izany vanim-potoana ny fijaliana lehibe izany koa dia hitantsika zavatra anankiray izay tokony tsikarintsika nefa ao anatin'izany mahatonga n'ilay fijery ihany koa dia izao. Rehefa mandeha manomboka eo amin'ny apokalipsy toko fahenina ireo tombo-kase samihafa dia avy eo ireo trompetra samihafa dia ireo lovia samihafa mpandrapatonga ny apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo fa mario fa tsy misy resaka momba ny fiangonana ao nanikely, tsy miresaka momba ny fiangonana manomboka eo amin'ny apokalipsy toko fahenina ka hatramin'ny apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo dia fahitantsika fa mifantoka amin'ny Israely ny amin'ny olona voavonjy ihany koa mandritra n'izay fotoana izany ny amin'ny firenena hafa ny ataontsika hoe io herinandro farany ny avy ao amin'ny bokin'ny Daniela io enimpolo sy roanjato sy arivo voalohany le telo taona sy tapany voalohany mandritra n'ilay fotoana izay hoe aharovana Israely dia avy eo le telo taona sy tapany farany izay anenjehana any Israely. Tiako hoe amenan'izay rafitra akapobe an'ilay fijery ara-tantara ny premillénialisme izay ianareo. Rehefa tapitra izay fahoriana lehibe izay ho isika dia iny ilay vanim-potoana izay hoe iverenan'i Kristy miaraka amin'ny fiangonana handeha hanjaka dia tonga ao amin'ny apokalipsy faharoapolo isika. Ary io apokalipsy faharoapolo io mihitsiny rehefa miresaka momba n'ity loha-hevitra ity dia matetika ny olona miteny hoe ianareo premil tsy misy apoka ankoatran'ny apokalipsy toko faharoapolo andiny faefatra. Io ihany dia teolojia ray manontolo ve fotompitonoana ray manontolonareo ve dia avy amina andininy anankiray ihany nahazonareo anazy. Zavatra tsisy dikany izany, diso izany fijery izany satria nareo tsy manana ifotoran'ny hevitrareo ankoatran'ny apokalipsy toko faharoapolo andiny faefatra. Izay zavatra izay dia mariko avy ety am-boalohany dia tsy marina mihitsy aza nitenenako azy. Apokalipsy toko faharoapolo andiny faefatra dia manome an'ilay ataontsika hoe raha atao hoe gâteau dia iny zany le tapon'le crème kely aty ambony fotsiny satria iny no manoro le halavam-potoana n'ilay fanjakan'i Kristy aty ambony tany. Ary raha tena mijery nareo dia tsy apokalipsy toko faharoapolo andiny faefatra ihany fa andiny faharoa, andiny fahatelo, andiny faefatra, andiny fahadimy, andiny fahenina, andiny fafito samy miresaka momba n'io arivo-fotoana io daholo fa tsy hoe andiny ray akory ny fitorana an'ilay izy. Fa ny tiako aseho anareo androany satria izay ny tena ifatohantsika dia tsy avy amin'ireo mihitsiny no ahazoko antoka fa hoe ho isy an'izay fanjakan'i Jesosy Kristy arabaky teny izay fa manomboka avy any amin'ny Genesis ka hatramin'ny apokalipsy dia misy ireo porofo maro ara-tsoratra masina izay maneho an'izay fanjakana hoe maninona no tsy maintsy misy an'izay fanjakana arabaky teny izay eto ambony tany. Fantatro fa ny sasany aminareo tonga eto, sasany aminareo mety mbola tsy manan-kevitra mihitsiny, sasany aminareo efa mizingizina amin'ny heviny, tsy maninona mihitsiny zany fa ny angatahako hoe ho ataontsika eto rehefa araka n'ilay vavaka izay nataon'ny tanteraka teo dia samy hoe misokatra amin'izay zavatra tenen'ny tenin'Andriamanitra. Aoka ny tenin'Andriamanitra no hiteny fa tsy système na teolojia, tsy fomba fijery teolojika anankiray. Ary ho hitanao zany sur betsa fa ho hitanao rehefa ho an'ny rahalahiko ato le izy dia izay ihany ataony tenin'Andriamanitra no aroso anareo eto. Koa anomboka izany isika araka ny hitanareo ao anatin'io piramida io izay tonga dia mariako hoe tsy zahako no tonga avy tamin'io hevitra mahafinaritra be io amin'ilay fomba handrafetana anazy fotsiny fa izay mpampianatra anankiray izay hoe Michael Vlach ny anarany VLACH dia raha te hijery nareo hoe fijery prémillénialiste amaky bebetsaka kokoa momba an'izany hoe fijery prémillénialiste dia izay soratan'izany olona zany rehetra vakiny fa izy angamba anisany hoe manazava tsara indrindra an'ilay fomba fijery ankehitriny ka izy no nanao an'io firafitra io fa le firafitra fotsiny no nalaiko taminy fa ny ambony za ihany nitrandraka azy tsy ohatran'ilay hitako tany amin'ny Facebook iny hoe zay
Ok, eny ary voalohany ny tena fototra ny tena manisany mahatonga ny prémillénialiste hanana fijery prémillénialiste dia ilay iraka anjaka zay hitantsika eo amin'ny Genesis toko voalohany andiny fahinina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Koa raha manana baiboly telefona tablety na zavatra misy baiboly nareo a dia sokafy ao amin'izany Genesis toko voalohany andiny fahinina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo izany. Hitantsika ao anatin'izany Genesis toko voalohany izany ny namoronan'Andriamanitra an'izao tontolo zao. Ka rehefa namorona an'izao tontolo zao izy dia namorona ny olombelona tahaka ny endriny ary nomeny iraka. Ndao vakintsika anie zany ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary aoka isika hanjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrika Andriamanitra no namorona ny azy, lahy sy vavy no namorona ny azy ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe marofara sy miabetsah ary mamenoa ny tany ka mampanompo azy ary manjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambony ny tany. Hitantsika ny amin'izany teny izany fa misy iraka mazava izay omen'Andriamanitra amin'ny olona dia ny anjaka eto ambony tany ary na dia amin'ilay anaran'ilay olombelona. Ny anaran'ny olombelona moa izy moa ny anaran'ilay olombelona voalohany Adama, Adama dia mifandray azy amin'ilay teny amin'ny teny fototra izay azontsika an'ilay teny hoe tany. Zany dia hitantsika ao amin'ny Genesis toko faharoa andiny fafito izay miteny antsika fa avy amin'ny Adama, avy amin'ny vovotany no nanaovan'i Jehovahandriamanitra ny Adama, ny olona. An'izany hoe misy fifandraisana akaiky, misy tsy maintsy misy fifandraisana araka ny teneniko teo ihany eo amin'izany tany sy izany olombelona izany. Ary mazava ilay fifandraisana izay tokony ho isy. Hitantsika zany amin'ny alalan'ny teny roa azafady raha mampiasa teny fototra indraindray fa ny voalohany dia hoe nantsoina ny olombelona hanjaka. Zay no hitantsika ileo amin'ilay Genesis toko voalohany andiny fahavalo amby roapolo teo. Natao hanjaka ilay teny hoe rada zay ampiasaina ihany koa any amin'ny salamo fa folo amby zato andiny faharoa miresaka momba ny Kristy izay tenena fa hoe anerinany ny teny no hery ny avoakan'i Jehova avy ao ziona manapa eo amin'ny fahavalonao ianao. I Kristy koa zany andeha rada andeha anjaka any farany araka n'io tenin'io salamo fa folo amby zato io. Ilay teny izay ampiasaina momba ny olombelona tokony hanjaka dia ampiasaina ihany koa momba ny Kristy aty afara. Ilay teny anankiray izay hitanareo teo ihany koa dia hoe mampanompo raha hitanareo. Dikan'izany mampanompo izany dia hoe ny maneho fahefana, ny maneho fahefana. Koa noho izany zany avy amin'izany teny izay ampiasainy tenin'Andriamanitra izany izay hitantsika eto dia natao hanjaka sy hampanompo ny zavaboary rehetra ny olombelona. Zay ny ataontsika hoe mission, ny iraka izay nomen'Andriamanitra ny olombelona. Ary mbola hitantsika zany amin'ilay teneniny ao amin'ny salamo fahavalo. Salamo fahavalo ny andiny faefatra ka hatramin'ny fahavalo raha afaka makany nareo dia fantatrareo ihany ilay voalohan'izany teny izany ao amin'io salamo fahavalo ao dia miteny hoe inona moa ny olona no atsiarovanao azy ary ny zanak'olombelona no amanginao azy fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy ary efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy. Ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambanin'ny tongony dia ny ondry amanosy sy ny omby rehetra ary ny biby koa sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa. Hitantsika amin'izany zany fa mazava eraka amin'ny toerana maro amin'ny ten'Andriamanitra mbola afaka ampiko ihany koa any salamo fa 5 amby zato ny andiny fahinina amby folo izay miteny hoe ny lanitra dia any Jehova fa ny tany nomeny any zanak'olombelona. Zay maneho fa misy an'izany an'ity tontolo ity izay nataon'Andriamanitra hoe ho anjakan'Andriamanitra. Mila ampanekeny tsika ny zavatra rehetra aty an-tany. Adama izay araka ny endrik'Andriamanitra dia nantsoina mba ho solo tenan'Andriamanitra amin'ny fanjakany ety an-tany.
kanefa mifantatritsika ina nitranga tao amin'ny Genesis 7 nanota izy dia satria izy nanota dia tsy afaka nanatanteraka an'izay iraka zay omen'Andriamanitra azy izany ny anjaka eto ambony tany fa amin'ilay toerana zay tsy nahavitan'ilay Adama voalohany ny asany so ihany fa ho avy ilay Adama farany araka ny teny fomba anantsona anazy ao amin'ny Korintiana voalohany 5:5 so ihany fa ho avy ilay Adama farany andeha anjaka ary andeha anatanteraka ilay tsy vitan'ilay Adama voalohany. Hitantsika eto zany fa nisy baiko ray izay nomen'Andriamanitra izay tsy vitan'ilay Adama voalohany ary tsy vitantsika rehetra izay taranak'ilay Adama voalohany fa anefarany raha avy eo amin'ny Genesis io tsika mijery araka n'ilay fanantenana ilay teny fikasana zay hitantsika amin'ny Genesis 3:5 dia ho isy an'ilay taranak'ilay vehivavy ho isy an'ilay Adama vaovao izay ho avy ary anatanteraka an'izay tsy vitan'ilay Adama voalohany ary izany dia ho ataony alohan'ny anoloran'ny fanjakana amin'ny rainy any amin'ilay lanitra sy ny tany vaovao. Rehefa ho avy zany Jesosy Kristy dia mazava ny teny anankiray andao itsika vetivetika amin'ny aloha zao dia fajerena iny tsy maninona Apokalipsy 5 raha mijery an'ilay voalohan'ny film atsika ty amin'ny Genesis 1 voalohany dia andao indray fijery vetivetika ny faran'ny film any amin'ny faraparan'ny film any amin'ny Genesis 5 dia fantatritsika loatra ireo andinin'ireo manomboka eo amin'ny 5 misy firanam-baovao izay atao anka izay midera n'ilay zanak'ondry ary eo amin'ny 10 ina ny tenenina eo amin'ny Apokalipsy 5 10 ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo ary maninona ny toyny ary manjaka ambony tany izy. Mbola tsisy resaka tany vaovao sy lanitra vaovao eo fa miteny izy hoe anjaka ambony tany izy. Misy zany ny fotoana anankiray anefarany zay ahafahany olombelona manatanteraka n'ilay iraka anjaka zay tsy vitany tany amin'ny voalohany tamin'ny Adama. Misy fotoana zay ahafahany hoe anjaka eto ambony ny tany fa tsy vitany io iraka io ihany satria raha io fotsiny dia mbola hiteninareo hoe mbola manifinify izy zany tsy maninona afaka miteny an'izany isika fa mbola misy andininy maro dia maro ao anatin'io testamenta taloha io izay maneho fanjakana ety tany izay atrehan'ny Mesia ara-bakteny eo izy mandritry ny fanjakany ety tany. Ary raha mijery isika ny antsipriany zany zavatra tenenina izany momba n'izay zavatra mitranga ao anatin'io fanjakana io dia sarotra be amintsika ny andeha hiteny hoe tanteraka ankehitriny anatin'ny vanim-potoana ny fiangonana izany zavatra tenenina io tenin'Andriamanitra io. Andony ny tenin'Andriamanitra ny andeha hojerentsika mba ho hitanareo hoe inona zany zavatra tsindriko izany. Sokafa mba haibonareo indray ao amin'ny Isaia 4. Amin'ny Isaia 4 ny 9 ka hatramin'ny 4. Isaia 4 9 ka hatramin'ny 4 ihany no andeha hovakintsika na dia io Isaia 4 ray manontolo io no afaka jerentsika amin'io hevitra anankiray io. Ary izao no tonga any amparana. Ny teny mazava izy fa any amparana fa tsy eo iny eo mazava ho azy. Ny tendrombohitra misy ny tranon'i Jehova dia ahorina eo tampony tendrombohitra ary asandratra ho avo noho ny avoana ary ny jentilisa rehetra hitanjotra ankany. Eny, mary ny firenena iainga ka hanao hoe andeha isika hiakatra ny tendrombohitry Jehova ho any an-tranon'i ny Andriamanitra ny Jakoba mba ampianarany antsika ny amin'ny lalàny ka andehanantsika amin'ny atorony. Fa avy any Ziona no ivoan'ny lalàna ary avy any Jerosalema ny teny Jehova ary hitsara ny adiny jentilisa izy ka ampiaiky firenena maro dia anefy ny sabany ho fangady ireny ary ny lefiny ho faneteza mbolopoka ny firenena tsy hanainga sabatra ifamely na hianatra ady intsony. Maro io tsara zavatra maromaro io fotoana voalaza io. Amin'io fotoana io izy dia tsy hoe ny olona vitsivitsy, tsy hoe olona sasasasany avy amina firenena maro, fa ny firenena no akany Jerosalema.
ny firenena dikan'izany hoe ny ankabeazan'ny olona avy amina firenena iray. Ny olona maro no andeha any amin'izany Jerosalema, any amin'izany ziona izany, andeha aninona ozy, andeha iankohaka eo anatrehan'Andriamanitra ary andeha hianatra avy amin'io Andriamanitra io. Ao amin'io ziona io, ao amin'io toerana io zay antsoina hoe ziona zany, eo amin'ny Isaia 4 io, ao ilay Mesia, mipetraka ao izy, eo ao ny seza fiandrianany, avy eo amin'io ziona io izy no manjaka, dia avy eo amin'io ziona io izy no maneho ny fahefany. Ary maro ihany koa eo amin'ny 9 sy 4 ny tenenina momba n'izany vanim-potoana izany. Amin'izany fotoana izany dia tsy ho isy tsony ny ady iraisam-pirenena, tsy misy tsony no ady ka na dia ny basy azy dia avadika zavatra hafa, ny lefina ozy avadika ho fanetezam-boaloboka. Misy zany ohatra ny karazana hoe fiadanana izay andeha anjaka amin'ny ankapobeny mandritra n'izany vanim-potoana izany. Hitantsika avy any amin'ny Isaia 7 ohatra, 5 sy 9, fa hoe efa misy ny teny fikasana hoe zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omenantsika, ary ny fanapana dia eo antsorony. Misy an'ilay solofiny Jese avy eo amin'ny Isaia 1:10, izay andeha hoe aninona raha mijery nareo amin'izany Isaia 1:4, izay zao ny voalaza momba n'io solofiny Jese io, zay Jesosy moa mazava ho azy taranaky Davida, ho tsaraina amin'ny fahamarinana ny malahelo ary omeny rariny ny mpandefitra amin'ny tany, ety an-tany. Raha hijery indray isika any amin'ny Salamo 4, any amin'ny Salamo 4 dia miteny mazava amintsika fa ho avy ny andro, ho avy ny andro izay anjakan'Andriamanitra avy amin'ny tendrombohitra ziona izay ao Jerosalema. Dia vakinareo ny Salamo 4 ny 9-1. Salamo 4 ny 9-1 dia miteny hoe: izaho kosa efa nanendry ny mpanjakako tambonin'ny jiona tendrombohitro masina. 9-5 mangata amiko azafady dia omeko lovanao ny jentilisa ary ny farany tany ho fanananao, ho torotoroinao amin'ny tehim-by izy toy ny famaky vilany tany no anamotsamotsananao azy. Misy fotoana zany zay anjakany io Mesia io, ilay Mesia zay voaresaka eo amin'ny io 5 io, amin'io Salamo 4 io azafady. Misy fotoana zay anjakany io Mesia io avy ety an-tany, amin'ny tany rehetra, amin'ny tehim-by, ho io tenin'Andriamanitra io. Mbola ampiko kely ihany fa ampiko anankiray ihany tsaroako eto. Salamo andohany amin'ny Salamo 4:70. Salamo 4:70. Ary misy ataontsika hoe antsipriana. Raha tena mino isika fa nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra avokoa ny teny rehetra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, dia ny antsipriany rehetra ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany dia manandanja avokoa. Noho ny Salamo 4:70, ny 9-5, tombontsika eo ny 9-5. Ary anjaka hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina izy, ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny farany tany. Maninona izany andiniko izany vakiko? Satria ankehitriny mbola tsy manjaka, tena hoe manjaka eran-tany Jesosy Kristy, ary any amin'ilay lanitra vaovao sy any amin'ilay tany vaovao tsy misy ranomasina. Dia roviana zany io tanteraka io, roviana io tanteraka io teny io. Raha hoe miteny ten'Andriamanitra hoe anjaka avy amin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina izy, kanefa any amin'ilay lanitra vaovao sy ilay tany vaovao tsy misy ranomasina, dia roviana io tanteraka io teny io. Ny 9-12, ny mpanjaka rehetra iankohaka eo anatrehany, ohatrany mbola tsy mitranga zany ankehitriny raha ny fahafantarako azy. Ny firenena rehetra hanompo azy, mbola tsy mitranga zany ankehitriny raha fahafantarako azy. Io mpanjaka io amin'ny 9-12, hamonjy ny mahantra mitarainy izy sy ny ory tsy manakamonjy. 9-13, hiantra ny reraka sy ny malahelo izy ary hamonjy ny fanany malahelo. Izany vanim-potoana izany zany dia vanim-potoana manokana izay hoe sady mbola ho isy ny malahelo, satria raha zany tsy afaka manampy malahelo tsy misy, mbola ho isy ny malahelo, nefa ny firenena rehetra anaiky azy. Ankehitriny mbola tsy manaiky azy ny firenena rehetra. Any amin'ny lanitra sy ilay tany vaovao tsy misy malahelo intsony. Ka roviana ary no tanteraka ireo andinireo, roviana no tanteraka ireo andinireo. Eny ary mbola maro ny afaka teneniko, fa ndao any amin'ny Zakaria 5 misy dinganiko ny sasany. Zakaria 4:4. Zakaria 4:4. Jereo fa misy an'izany daholo ny baibolinareo ao.
Zakaria toko fahefatra amby folo. Anisan'ny toko anankiray ao anatin'ny ten'Andriamanitra izay tena hoe manindry an'ilay fizotra ny zavatra any amin'ny farany any. Ka mitenentsika ny amin'izany Zakaria toko fahefatra amby folo any, tenentsika ny andiny fahefatra fa ho avy izy ka ametraka amin'ny tongony eo amin'ny tendrombohitra oliva. Ka rehefa ametraka amin'ny tongony eo amin'ny tendrombohitra oliva izany dia tena izy kataklisma ngeza be le tendrombohitra oliva lasa miakatra, ny tendrombohitra ziona lasa miakatra, le tendrombohitra oliva lasa fisaka, dia lasa hita misandratra le avoana eo, le tendrombohitra eo. Dia ina ny teneniny eo amin'ny andiny fasivy, eo amin'ny andiny fasivy amin'ny Zakaria toko fahefatra amby folo eo. Ary Jehova ho mpanjaka ny inona tany rehetra amin'izany andro zany, dia iray no Jehova sady iray no anarany. Ka hatramin'ny Grodem aza miaiky. Zany resaka momba an'io izy. Miresaka momba an'io andin'io izy. Sy le andininy izay hitanareo raha mamakinareo fara kely ao, ny andin'ny fahenina amby folo ka hatramin'ny fasivy amby folo. Eo amin'ny andin'ny fahenina amby folo ka hatramin'ny fasivy amby folo, dia hitanareo fa misy resaka mombana firenena izay mbola mikiomy, firenena izay mbola tsy manaiky an Jehova Andriamanitra. Andro vanim-potoana roviana no isinony an'izany hoe Jehova mpanjaka eo amin'ny tany rehetra, nefany mbola misy fikiomiana eto ambony tany. Mbola tsy misy zany ankehitriny, ary tsy afaka ho isy zany any amin'ilay mandrakizay, any amin'ilay lanitra sy ny tany vaovao. Satria any tsisy olona izay andeha hikiomy amin'Andriamanitra izany, satria tsy ho isy tsony ny fahotana saty zay, tsy ho isy tsony ny fanoherana an'Andriamanitra. Koa noho izany mba hahafahantsika hoe maka n'io zavatra teneniny amin'ireo andiny maromaro ireo zay mbola andeha ho ampiko rehefa avy eo, satria hitako hoe mbola tsy ampy, dia hoe tsy maintsy misy vanim-potoana anankiray manokana eo anelanelan'ilay vanim-potoana ankehitriny sy alohan'ilay atongavan'ilay lanitra sy ny tany vaovao zay anatanteran'Andriamanitra n'ireo zavatra rehetrarehetra voasoran'ireo. Andao itsika mbola hijery anankiray fa hitako mbola tsy resy lahatra anareo. Tsy manino. Isaia toko fa 5:20. Isaia toko fa 5:20 andininy fa roapolo. Isaia toko fa 5:20 ny andininy fa roapolo. Matetika manko rehefa mamaky an'io andininy fa roapolo io dia mazava ho azy mamaky an'ilay andininy fa 7:10 zay eo alohany. Dia eo amin'ilay andininy fa 7:10 toa milaza hoe lanitra vaovao, hoe tany vaovao. Dia ny fangalan'ny olona anazy dia hoe io Isaia toko fa 5:20 io dia miresaka momba an'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao. Faty zay ny fomba hoe mety hoe amakiana azy. Kanefa misy indro kely amin'izay fijery zay. Voalohany, fa tsy voalohany, fa jereo, ny andininy fa roapolo eo amin'ny Isaia toko fa 5:20 io. Ary ny zaza, ary na dia zaza minono aza dia tsy ho fohy andro, ary tsy isy antom-panahy izay tsy mahatapotra ny androny, fa mbola zatovo ihany izay maty na dia efa 100 taona aza, ary ny mpanota aza dia hatratra 100 taona vao hozonina. Lazaina zany momba n'io vanim-potoana io vakio tsara ny voasoratra. Lazaina momba n'io vanim-potoana io dia izao, lava andro ny olona. Tsy haiko aloha nareo amin'izao fa za tsy mahafantatra zatovo 100 taona zany. Fa ny amin'izany fotoana izany ozy ny zatovo no hoe 100 taona. Kan'izany miaina lavitra be noho izany 100 taona izany fotsiny ny olombelona. Saty zay fantatritsika fa ankehitriny araka ny teninay teny Mosesy aza any amin'ny Salamo 1:10 efa tsofotsofona vao mahatratra 70 na 80 taona. Raha misy amin'izany taona nareo dia mialatsiny fa tsofotsofona etinareo. Fa ny zavatra hitantsika dia hoe amin'izany vanim-potoana izany ny zatovo no 100 taona. Kanefa ny zavatra anankiray izay hitantsika ihany koa dia mandritra n'izany vanim-potoana izany dia mbola ho isy ny fahafatesana. Satria inona ny tenenina? Fa mbola zatovo ihany izy izay maty na dia efa 100 taona azy. Na ihany koa hoe ho isy ihany koa, mbola misy ihany koa mandritra ny vanim-potoana izany, mbola ho isy ihany koa ny mpanota. Tsy afaka miresaka momba n'ilay mandrakizay io, fa tsy miresaka momba na vanim-potoana izay alohan'ilay lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Eo anelanelan'ilay ankehitriny sy ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Mbola ampiko anankiray ihany. Zakaria toko fa 9. Zakaria toko fa 9. Zakaria toko fa 9 ny andiny fa 3 ka hatramin'ny fa 5. Ny amin'izany teny izao ny zavatra teneny ao anatin'izany teny izany. Izao no lazain'i Jehova. Efa maninona ozy? Efa tafaverina ho eto Ziona ao.
dikan'izany tafaverina zany tsy haiko ny azonareo anazy fa tafaverina na azoko anazy dikan'izany hoe nisy tao nisy teo dia eo indray dikan'izany hoe eo izy ok ka onona eo am'voan'ny Jerosalema ozy ary Jerosalema dia atao hoe tanànany fahamarinana ary ny tendrombohitra Jehova tompony maro dia atao hoe tendrombohitra masina ary izao nolazain'i Jehova tompony maro mbola isy lahy antitra sy vavy antitra hipetraka any an-dalambe samy tena amin'ny tena eny an-tanany isan'olona no ny fahanterana ary eny an-dalambe eny an-tanany dia ho feny ankizy lahy madinika any anana sy ny sisa milalao any an-dalambe hitantsika fa amin'izany vanim-potoana izany zany hono izay verenan'i Kristy ka ametraka ninona hono izy honina hipetraka honina ao Jerosalema izy dia amin'izany fotoana zany mbola misy antitra mila tehina izay andendeha eo amin'ny tanàna mbola misy zany ny fahanterana sy ny vokatra ny fahanterana amin'izany fotoana izany aiza ho aiza amin'ny ankehitriny sy amin'ilay lanitra sy ny tany vaovao no anatanterahana an'io teny fikasana io tsy maintsy misy vanim-potoana anankiray izay hoe ahafahan'ireo teny rehetra izay hitanareo reo ho tanteraka raha so mihevitra isika fa hoe ny testamenta taloha ihany no miresaka momba an'io misy ihany koa ny teny ao anatin'ny testamenta vaovao izay miresaka momba n'izany fanjakan'ny Mesia ety tany izany ho avy izy ka tena hoe anjaka eo ambony tany avy eto an-tany zay le tena tiako tsindrina zany tsy maintsy misy vanim-potoana zay anjakan'i Kristy eo ambony tany avy eto an-tany fa tsy hoe avy any ivelany raha nijerentsika ireny zavatra rehetrarehetra izay niresahantsika ireny tena sarotra be ny andeha afaka eritreretana ihany fa hoe misy fomba fijery zay afaka hoe jerevantsika an'izany fa be dia be le antsipriana izay hitantsika teo zay hoe ahoana ary no angalana an'le izy hoe ho symbole ho famantarana fotsiny hoe tsy le voasoratra ny dikany fa misy dikany miafina ao ambadikany iny fa hoe le famakinana azy tsotra fotsiny dia efa mety ahazona ny heviny apokalipsy 5:10 moa efa nivakiantsika teo ka tsy andeha ho tsindriko ela loatra intsony fa hitanareo le teny hoe fanjakana eto io teny io hoe fanjakana dia tokony ampatsiaro antsika n'ilay hitantsika tany amin'ny Genesis 1:5 ka hatramin'ny 7:20 sa tsy zay le andraikitra n'le hoe hanjaka dia ho tanteraka amin'izany fotoana izany fa eto izy tena mamaritra amintsika mazava hoe aiza ilay tontolo izay andeha hanjakana dia tsy aiza moa izany fa eto ambony tany eto ambony tany amin'ny misy ten'Andriamanitra sasany ohatra ny amin'ny Korintiana 1:4-9 dia maneso an'ireo Korintiana i Paul ka miteny hoe nareo nga tsy efa manjaka ankehitriny sanatria zantsika mbola tsisy manjaka ankehitriny dikan'izany hoe tao anatin'ny sain'i Paul dia mazava fa hoe misy fotoana zay ho tanteraka izay zavatra izay fa tsy ankehitriny ary zay ny tsindriny amina toerana maro andao antsika amin'ny Korintiana 1 ihany any amin'ny Korintiana 1 fa ny 9 no tiaka angalanintsika azy dia jereo ny zavatra teneniny ao amin'ny Korintiana 1 9 dia miteny izy hoe sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo zao na hoe anjaka eto amin'izao tontolo zao misy vanim-potoana zany zay anjakana zay hitsarany ny olona masina eto amin'izao tontolo zao ny 9 manaraka eo dia iteny izy hoe tsy fantatrareo va fa hitsara anjely isika misy fahefana zany zay andeha omena n'ireo olona mino Timoty 2:9 dia miteny antsika fa hoe raha miaritra isika dia hiara manjaka aminy misy teny maromaro zany anatin'ny ten'Andriamanitra izay sady maneho fa hoe anjaka arabaky teny ety tany ny misy fa hiaraka anjaka aminy ihany koa ny olona izay mino azy apokalipsy 2:20 ka hatramin'ny 7:20 ary zava-dehibe ireo andinireo satria ireo no teny fampanantenana fampaherezana atao ana fiangonana izay iarahan'ny fanenjehana io fiangonana izay enjehana io dia izao ny teny fampaherezana izay ataon'i Jesosy Kristy aminy
ary izay maharesaka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko inona ozy omeko fahefana amin'ny jentilisa ary iandry azy amin'ny tehimby izy ka noritoro azy toy ny fanoritoro vilany-tany dia araka izay noraisiko tamin'ny raiko. Taizatsika nahita an'izany teny zany hoe tehimby anoritoro azy tahaka ny fanoritoro vilany-tany eny ao amin'ny salamo 10:1 momba n'ilay Mesia izay ho avy ka andeha hiazona ny tehimbiny araka ny hitantsika tao amin'ny salamo 2 ary ihany koa andeha hanjaka azafady eo ambonin'ny firenena rehetra. Momba ny Kristy manokana ao amin'ny boky ny Apokalipsy io dia misy any Apokalipsy 12:5 izay miteny an'izao hoe fantatritsika fa sary no ampiasaina mazava ho azy eo fa resaka dragona zay eo amin'ny voalohany eo amin'ny Apokalipsy 12:5 fa eo amin'ny 5 zao ny zavatra tenenina ary niteraka zazalahy izy izay efa anapaka ny firenena rehetra amin'ny tehimby. Io ndray le resaka tehimby, le resaka fanehoana fahefana zay hitantsika momba ny olon'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 2, zay hitantsika momba ny Jesosy Kristy tany amin'ny testamenta taloha ary zay mbola hitantsika momba ny Jesosy Kristy ankehitriny. Apokalipsy 7:10 ny 5:10 dia miteny antsika hoe misy sabatra mivoaka avy amin'ny vavany mba hamelezany ny firenena ary izy anapaka azy amin'ny tehimby. Zany le teny fikasana zay hitantsika tany amin'ny salamo 2 dia tanteraka aty amin'ny salamo 7:10 salamo Apokalipsy sotranareo misy manaraka zany mahafinaritra. Apokalipsy 7:10 sy 20. Ola ampiko anankiray ihany. Any amin'ny Matthieu 5:20. Matthieu 5:20. Any amin'ny Matthieu 5:20 ny 9:30 dia miteny mazava Kristy no miteny eto. Fa miteny izy fa mbola tsy ananany ankehitriny le fanjakana. Mbola tsy tanteraka ankehitriny amin'ny vanim-potoana ny fiangonana ny fanjakana. Fa inona ny teneniny eo amin'ny Matthieu 5:20 raha tonga ny zanak'olona dia hipetraka fa tsy hoe mipetraka hipetraka ao ambonin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny izy. Rehefa miverina izy zay vao mipetraka fa tsy hoe izy mbola tsy miverina dia efa mipetraka. Dikan'izany le fanjakana zay resahany eo mbola tsy tanteraka ankehitriny fa rehefa amin'ny fiverenany vao tanteraka izany fanjakana izany. Zany tsy hiteny izy hoe hipetraka amin'izany fotoana izany. Ao Matthieu 7:7 dia hoy Jesosy tamin'ny lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mby amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny zanak'olona ianareo koa izay nanaraka dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny firenen'i Israely 12. Io teny io mampiady hevitra ny mpanao teolojia be dehibe le hoe le teny hoe fanavaozana palingenensia zafady amin'ny teny fototra izay midika hoe fanavaozana. Maro ireo zay miombon-kevitra fa hoe io lay zavatra andrasan'ny zavaboary rehetra le voaresaka any amin'ny Romanina 9 ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20 izay miresaka amintsika fa hoe maninona ozy ny zavaboary rehetra efa maninona ozy miara-misento miandry an'le fotoanan'io fanavaozana io satria amin'io fotoana io dia ho avadika Andriamanitra indray ilay vokatry n'ilay fahalovana ka tonga ny ka hatramin'ny zavaboary aza lasa miverina amin'ny laoniny araka ny tantsika any amin'ny toerana maro any amin'ny boky Isaia hoe ny liona sy ny ondry aza hiaraka hisakafo ka tsy ilay ondry akory no sakafon'ilay liona amin'izany fotoana izany. Fa ny zavatra hitantsika hoe misy zavatra tsy maintsy mitranga alohany hatongavan'izany fotoana izany, tsy maintsy mipetraka amin'ny seza fiandrianana ilay zanak'olona ary tsy maintsy miaraka mipetraka amin'ny seza fiandrianana ihany koa ireo 12 izay atao anjaka ireo. Izany fotoana izany dia tsy mbola izy ankehitriny, mbola tsy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Fa i Jesosy Kristy aza ny teny ao amin'ny Matthieu 5:20 io fa mbola ho avy izany fotoana izany. Dia mazava zany raha nitantsika aty amin'ny testamenta vaovao raha izay no jerentsika tonga ny fanjakana rehefa tonga indray Kristy fa tsy ankehitriny.
le atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Araka ny teneniko taminareo tamin'ny voalohany, izay fijery ny atao hoe fanjakana izay no anisany tsy tovizany amilna sy ny premil. Fa raha nijerenareo ny zavatra rehetra ny resahantsika mandritry n'izany hoe zavatra hitranga mandritry n'izany fanjakana ara-bakteny izany etỳ tany, ny Mesia avy etỳ tany eo ambony tany rehetra, dia hitantsika fa mbola tsy tanteraka izany ankehitriny. Eny, maro ireo olona izay fa manaiky an' Jesosy Kristy eo am-pony, ary marina fa efa misy ny mpino avy amina firenena rehetra, fa ny firenena, ny mpitarika firenena mbola tsisy miankohaka eo anatrehan' Jesosy Kristy izany ankehitriny. Manohitra aza ny ataony. Hitantsika zany amin'ny zavatra hitantsika andavanandro, eraky ny reny tambanjotra ijerevantsika vaovao rehetra ireny. Ka nahoana ary ahako no premileniariste azafady, ahoana ary no premil, satria voalohany indrindra fa le fijery premil no mifanaraka tsara amin'ny tantara ankapobeny Baiboly. Zany raha jerentsika ilay afatra ny tenin'Andriamanitra avy etỳ amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy, dia araka ny teneniko taminareo tamin'ny voalohany, nyamijery ny premil dia hoe ny tantara ankapobeny Baiboly, ny hevi-dehibe ny Baiboly dia izao: fanjakan'Andriamanitra telo izay iray amboninahitra, ny fanjakan'Andriamanitra telo izay iray amboninahitra. Ka izay fanehoany an'izay fanjakana izay ny amin'ny sehatra rehetra izay foroniny no tantarain'ny Baiboly. Raha misy ny fanjakana dia tsy maintsy misy ny mpanjaka, tsy maintsy misy ny olona anjakaina, ary tsy maintsy misy ny tontolo anjakaina. Saty zay, raha zany tsy fanjakana, tsisy dikan'izany fanjakana tsy misy ray amin'ireo telo ireo. Ny afanjakana ny fanjakana dia tsy maintsy misy ny mpanjaka, tsy maintsy misy ny olona anjakaina, ary tsy maintsy misy ny toerana izay anjakaina. Raha miteny isika le mpanjaka mazava ho azy dia iza? Jesosy Kristy. Iny samy ekeniny na ny amila na ny premila, tsy misy adihevitra iny. Iza ireo olona izay ho anjakaina? Mazava ho azy dia ireo olona izay hoe manaiky mponina ny fanjakana, manaiky azy ho tompo samonjy ny fiainany, ary ireo olombovonjy mazava ho azy. Fa ahoana amin'izay le tontolo anjakaina? Afaka miteny ve zany isika fa manjaka izy amin'ilay tontolo avy, ilay latitra sy ny tany vaovao, fa tsy anjaka amin'ilay tontolo ankehitriny, tsy anjaka amin'ny fomba feno? Raha fanjakana no raisintsika ho ivon'ny Baiboly, dia io fijery ny fisina fanjakana ara-bakteny eto amin'ity tany ity no mifanakaiky amin'izay fijery zay. Fa raha raisintsika hoe ny tantara ankapobeny Baiboly dia le atao hoe historique rédemptif, fa hoe ny famonjena ny olombelona, dia tsy mandahany zany ny premil, fa miteny premil hoe ampahan'le tantara fotsiny zany. Ny famonjena ny olombelona dia ampahan'le tantara fotsiny, fa tsy zay ihany ny tantaran'ny Baiboly. Eo ihany koa momba n'ilay mpanjaka sy ilay tontolo ianjakana. Faharoa, ny antony mahatonga na ho premil, faharoa, tsy maintsy misy ny fahombiazan'ilay Adama farany eo ambony tany manontolo, ny sehatra izay nanendrena an'ilay Adama voalohany ka tsy navitany an'ilay Adama voalohany ny iraka izay natao. Raha raisintsika ho ara-panahy daholo ireny teny fikasana rehetra izay niresahantsika ireny, raha raisintsika fa hoe tsy misy tokony tanteraka ara-bakteny ireny, fa tena hoe ara-panahy fotsiny tokony angalana anazy, dia dikan'izany hoe ny tontolo anjakan'i Kristy dia ny tontolo any an-danitra, ary ihany koa ny fony mino etỳ tany, fa tsy manjaka eto ambony tany izy, tsy manjaka eto ambony tany izy. Dikan'izany izy tsy mahavita an'ilay hoe tokony nataon'ilay Adama voalohany. Zay le atao hoe azafady amin'ny théologie natsoina anazy dia hoe représentation corporative, azafady hoe izy solotenany rehetra. Ao aminy no tanteraka le tokony nataony rehetra, ny olombelona rehetra. Ao aminy no amoronana olona vaovao. Ka ireo ao aminy no anatanterahana Andriamanitra an'izay zavatra tsy nitanterahana lay Adama voalohany moa izany. Ary eo nareo mety manontantena eto afaka resahako le izy hoe fa maninona moa no arivo taona? Kisendrasendra ve le izy? Ary inona no mahatonga hoe raisiny premil ho ara-bakteny ilay arivo taona? Satria manandanja le hoe arivo taona. Raha mijery nareo any amin'ny Genesis 5 dia mahita nareo fa noho ny vokatry ny fahotana dia ilay olona farany antitra ny aina teto ambony tany dia ny aina nandritry ny firy taona Metusela? 780 sy 700.
no ny vokatry ny fahotana dia tsy misy olona ny aina ny oatra noho ny 780 sy 700. Ilay Arivo Taona dia mihoatra n'izay. Anehoana fa resy ny Jesosy Kristy amin'ny lafiny rehetra ny vokatry ny fahotana. Averiny amin'ny laoniny ilay tontolo tsara izay niforoniny tamin'ny voalohany. Ilay tontolo izay lasa simba no ny vokatry ny fahotana amin'ny lafiny maro samihafa. Le tontolo izay nidiran'ny fahotana ka lasaka hatramin'ny halava ny fiainan'ny olombelona ny zavatra mitranga eto amin'izao tontolo izao, ny fifandraisan'ny olona, ny fanatanterahany olona, ny faneken'ny olona, ny baikon'Andriamanitra, reny zavatra rehetrarehetra reny dia lasa potika vokatry ny fahalavony. Fa rehefa miverina Kristy dia ho isy ny vanim-potoana izay amerenany anoloniny an'izay rehetrarehetra izay. Tsy misy ny vanim-potoana izay iverenantsika tahaka ny tao amin'ny Edena, raha azo ataontsika ohatran'izay le fitenenana amin'ny lafiny anankiray. Fa avy eo mbola entiny any amin'ny mbola tsara kokoa noho izany azy isika avy eo any amin'le lanitra sy ny tany rehetra. Teny anankiray matetika izay hoe andalovan'ny maso fotsiny aritseritreretina ilay teny eo amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:1-2. Asan'ny Apôstôly 7:1-2 dia misy an'izao teny izay hoe amin'izany andro izany dia misy andro fampodina ny zavatra rehetra. Fampodina ny zavatra rehetra, ny famerena ny zavatra rehetra amin'ny laoniny. Manaraka ny antony mahatonga an'après mille, Jesosy dia tsy maintsy anana fanjakana maharitra sy hita maso eto amin'ity tontolo izay nandavana azy ity. Raha ho tanteraka tokoa ilay hoe ny ao amin'ny Filipiana 2:7-9 hoe ny lela rehetra dia samy aneo fa izy tokoa no tompo, ary ny lohalika rehetra dia samy andohalika eo anatrehany. Raha tena ho tanteraka le teny izay hitantsika tany amin'ny Zakaria 4:7 hoe ho mpanjaka ny tany rehetra izy, ary amin'izany andro izany dia iray no Jehovah. Tsy misy Andriamanitra option maromaro ohatrany fiheveran'ny olona ankehitriny, fa ho iray ihany ny Andriamanitra eto ambony tany rehetra, ary iray ihany no anarany. Dia roviana ary izany zavatra izany ho tanteraka raha tsy mandritry ny Arivo Taona io. Sa hoe raha araka le fiheverana dia hoe justa hoe miverina izy dia miakatra, ohatrany tsy dia ela loatra, verina izy dia tonga antsika dia miakatra mitsena anazy any amin'ny rahony na dia lasa any amin'ny mandrakizay, ohatrany tsy dia ela loatra le fanjakana taty ambony tany. Raha zay no andraisantsika azy. Fa ny Jesosy ankehitriny dia mbola fantatsika fa betsaka ireo toerana eraka izao tany izao izay mbola hoe andavana anazy tanteraka. Zay no mahatonga antsika mbola mitory filazantsara. Raha tsy mino an'izay isika dia tsy mila mitory ny filazantsara intsony raha efa manjaka amin'ny tany rehetra Jesosy Kristy. Fa satria izy mbola tsy manjaka dia mbola tsy tonga izay vanim-potoana izay. Any amin'ny Korintiana 1:5-4 dia miteny antsika fa hoe ho andeha ho atolotry Jesosy Kristy amin'ny rainy ny fanjakana. Ny fanjakana. Misy zany fanjakana izay nananana, izay hoe nahazo ny voninahitra, izay hoe nanametrahana anazy ho mpanjaka, izay ho atolony amin'ny farany amin'ny rainy moa izany. Ny antony mahatonga an'après mille ihany koa manaraka izay dia mazava-dehibe ny ataontsika hoe ny filaharam-potoana, ny chronologie amin'ny teny gasy mazava. Ny filaharam-potoana. Ny fomba araka ny teneniko tany amin'ny voalohany, ny fomba famakiany mille sy ny pré-mille ny Baiboly tsy mitovy ao amin'ny eo amin'ny bokin'io Apokalypsy io. Ao anatin'io bokin'ny Apokalypsy io misy teny ankiray izay miverina in-3:30 dia ilay teny hoe ary hitako, kaeidon, ary hitako. Izay maneho fa hoe misy misesy ny zavatra hitan'ny apôstôly Jaona araky ny anambaran'ny Andriamanitra azy. Ary io teny io amin'ny toerana rehetra hafa izay anampiasaina azy dia midika hoe tsy maintsy tapitra aloha le eo aloha vao afaka manomboka le eo afara. Azonareo? Tsy maintsy tapitra aloha le zavatra lazainy alohan'le kaedon, alohan'le ary hitako, vao misy an'ilay zavatra teneniny ao afara izany. Misy séquence, misy filaharana zany eo ao anatin'izay zavatra izay. Dia izay no anisan'ny mahatonga ny pré-mille mino hoe tsy maintsy tanteraka aloha ny Apokalypsy 7:20
voatanteraka ny apokalipsy toko faharoapolo, ny apokalipsy toko fasivy amby folo, andiny faraiky amby folo ka hatramin'ny fahadimy amby folo, dia miresaka momba ny fiverenan'ny Kristy. Tsy maintsy miverina Kristy, zay voatanteraka ny fanjakany zay hitantsika eo amin'ny toko faharoapolo andiny voalohany hatramin'ny fahafolo, dia avy eo le faraiky amby folo ka hatramin'ny fahadimy amby folo momba ny fitsarany tsy mino mo izany. Fa mbola ampiko zavatra anankiray ihany, dia andaony isika ao amin'io apokalipsy toko faharoapolo malaza be io. Apokalipsy toko faharoapolo, dia araky ny teneniko taminareo tany am-boalohany, azafady fa tsy hitanareo tsara le izy eo fa misy an'io soratra io, fa le resaka arivo taona tsy hoe eo amin'ny andiny faefatra ihany ny misy azy, fa misy amin'ny andiny faharoa, fahatelo, faefatra, dimy, fahaenina sy fahafito. Ary le tiako isariana anareo isaky ny miresaka momba an'io arivo taona io, inona ny antony mahatonga ny premil tsy mihevitra fa hoe vanim-potoana symbolika fotsiny io, fa tena hoe isana taona. Dia jerenareo ny andiny fahatelo sy ny andiny fahadimy. Ary nanipy azy eo amin'ny lavaka tsy hitanonoka nanidy izany, dia nanisy tombo-kase teo amboniny mba tsy hamitahany firenena maro intsony mandrapatapitry ny arivo taona. Ahoana ozy? Mandrapahatapitry ny arivo taona. Eo amin'ny andiny fahadimy indray dia miteny izy hoe fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona, mandrapatapitry ny arivo taona. Isaky ny ampiasaina amin'ny toerana rehetra izay ijerevanareo azy, raha ijery leksika biblika ianareo, dia ijery hoe zany teny hoe mandrapahatapitry, dia miresaka mombana vanim-potoana tena mandalo. Mandrefy vanim-potoana anankiray voafaritra mazava tsara ilay teny hoe mandrapahatapitry. Koa noho izany, zay no anisany hoe satria mino ny filaharam-potoana, dia zay no fomba hamakiny ny premil an'ireo andinireo hoe tena ho isy arivo taona marina andalo amin'io zavatra mitranga izay tantarain'ny ten'Andriamanitra io. Nahoana ihany koa ako, mbola manana 4 minitra be zao, nahoana ihany koa ako no premillenalista satria ny fanjakan'ny Mesia dia tsy ny famonjena isam-batana ihany, fa mitaky fanovana eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny firenena ambony tany. Eny, anisany raha mijery isika ny amin'ny filazantsarany lioka ohatra, raha mijery isika ny amin'ny toerana maro samihafa anatin'izany tenin'Andriamanitra izany, le fahitantsika ny amin'ny Isaia toko faharoa, dia nohon' zany famonjeny Jesosy Kristy izany, ilay transformation, ilay fanovana, dia tsy vitan'le hoe le fanovana ny fotsika, ka le fo vato lasa fo nofo, amen, marina zany, ary manjaka ao am-potsika Jesosy Kristy, amen, marina zany, fa tsy izay ihany. Fa miova daholo ny zavatra rehetra ity tany rehefa ho tonga anjaka Jesosy Kristy, ka hatramin'ny zava-misy eo amin'ny zavaboary, ka hatramin'ny zava-misy eo amin'ny firenena, ka hatramin'ny fifandraisana iraisam-pirenena, dia iova tanteraka daholo satria zay ny fomba anehoan'i Jesosy Kristy ny fandreseny, ny fanjakany amin'ny tehimby araka le fahitantsika tany amin'ny salamo faharoa teo. Mamprimilana ihany koa dia satria tsy maintsy misy ny fanamarinana sy ny fanjakan'olo-masina eo amin'ny sehatra nanenjehana azy ireo. Tahaka n'ilay hoe tsy maintsy misy ny fanjakan'i Kristy eto amin'ity tontolo ity izay nanenjehana azy, tsy maintsy ho isy ihany koa ny fotoana izay hoe anehoan'Andriamanitra fa isika ny olo-marina amin'ny anjakantsika eto amin'ity tontolo izay nanenjehana antsika ity. Andaony isika amin'ny amina toko anankiray izay tena tiako be, eny tiako be daholo izy rehetrarehetra, fa Daniela toko fafito. Daniela toko fafito. Dia ny andiny faraiky amby roapolo sy faharoa amby roapolo no andeha hovakiko amin'izany. Mahafinaritra be le mamaky an'le andiny fahatelo amby folo sy fahaefatra amby folo satria iny miresaka momba an'le fiverenan'ny Kristy izay hitan'ny Paoly Masimo le tonga anazy nijery avy tamin'ny soavaliny, fa fotoana hafintsika miresaka an'izany. Daniela toko fafito, andiny faraiky amby roapolo sy faharoa amby roapolo. Mbola nijery ihany aho, ary izany tandroka izany nanoto ny olo-masina ka naharetsy azy, ambara-piavy ny fahagola, ka nomena rariny ny olo-masiny avo indrindra, ary tonga ny fotoana nahazoan'ny olo-masina ny inona?
ny fanjakana. Misy fotoana zany mbola ho voatorotoro, mbola ho enjena ny ola masina, fa rehefa tonga ilay fahagola, rehefa tonga izy dia amena inona ozy zareo, omena ny rariny ary omena ny fanjakana amin'izany fotoana izany. Hitantsika zany mbola mitohy izy eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 afaka vakinareo milamina izay zavatra izay. Hitantsika fa io faminanena eo amin'io Daniela 7 ary jere tsara le fomba hitenenana anazy na eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 na le nivakintsika teo 1 ka hatramin'ny 2 vakiko vetivetika fotsiny 7 azafady. Ary ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny falebiazan'ny fanjakana eny ambanin'ny lanitra dia rehetra dia omena ny olo-masina ny avo indrindra, ny fanjakany dia fanjakana mandrakizay ary ny fanapahana rehetra dia hanompo sy hano azy. Hitantsika zany sy le itovizany amin'le teneniny amin'ny Apokalipsy 20:4 malaza be hoe ary nahita seza fiandrianana maro ary nisy nipetraka teo amboniny ary nomena fahefana itsara izy ary hitako koa ny fanany izay nitapahan-doha noho ny filazanan'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra sy izay rehetra tsy niankohaka teo alohan'ny Bibidi sy ny sisa sy ny sisa. Hitantsika zany fa ireo kristiana izay nenjehana eto amin'ity tontolo ity, isy fotoana hanjaka eto amin'ity tontolo ity. Farany dia premilako satria Jesosy dia manatanteraka ny teny fikasana rehetra ao amin'ny testamenta taloha. Ny sasany tamin'ny fiaviany voalohany ary ny sasany amin'ny fiaviany fandroany. Raha misy zavatra anankiray izay iombonany amila sy ny premila dia hoe ao amin'ny Jesosy Kristy ny fanatanterahana ny teny fikasana rehetra. Tena amen. Fa ny tsy mampitovy dia ny hoe betsaka amin'ireo teny fikasana izay nijerentsika ireo dia lazaina fa hoe fanatanteraka tamin'ny aviany Jesosy Kristy voalohany ary efa iainantsika ankehitriny amin'ny mafiangonana antsika. Fa raha amin'ilay fijery premila dia hoe misy amin'ireo teny fikasana sasan'ireo araka n'ilay antsipriany izay hitantsika teo izay mbola tsy tanteraka ankehitriny fa ho tanterahany rehefa miverina indray izy anjaka. Araka ny teny izay hitantsika teo hoe vovony anao ary ny ranao no nanavotanao an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra ary efa nataonao fanjakana sy mpitsorona ho an'Andriamanitra ireo ary manjaka ambony tany izy. Raha tsy mifanaiky tsika amin'ny tapany farany io hoe inona ny dikan'io, farafaratsiny dia mifanaiky isika amin'ilay zavatra rehetra teneniny eo alohany hoe manana anjara andraikitra isika fiangonana ny andeha hitory ny filazantsarani Jesosy Kristy eran-tany mba hahatonga ny olona avy amin'ny fokom-pirenena rehetra, ireo samihafa fiteny rehetra sy ny olona rehetra ho tonga amin'izany finoanan'i Jesosy Kristy izany. Ary amin'izany fotoana izany dia samy manaiky daholo isika hiverina Kristy dia hiaraka aminy mandrakizay isika. Amen. Amen. Vavakitsika. Andriamanitra ranay ao dia mbola misaotra anao izay ny amin'ny fotoana izay nomenao tao anatin'ny teninao dia misaotra anao ny amin'ny mbola nahafahanay namelatra an'izany teninao izany raha ny rahalahako indray no andeha melatra n'izany dia ianao no mbola anampy an'ireto olona ireto mbola hanokatra trany ny sofiny sy ny masom-panahany mba hainony ny fahafenony ny teninao ny amin'ny fanambarana izay omenao ary ny tianao izay tena hoe ho azonay mafy ao anatin'izany fanambarana izany. Ampio izay ao Andriamanitra ho atoko tokoa fa amin'ny farany dia ianao no mandresy, amin'ny farany dia ianao no manjaka, amin'ny farany dia hiaraka aminao mandrakizay izahay. Dia izany dia ho voninahitra ao iry ihany. Amen. Misaotra antsika. Amen. Misaotra ny falsika. Dia tsy aloha hitsangana kely fotsiny sika mialohan'ny hidiran'ny faly ra-panoelona ho an'izay voaka kely ao ambany koa misy toerana fivoahana amin'ny premier étage dia afaka makany kely isika ho an'izay te hivoaka kely dia ho an'izay mivoaka ela loatra dia omena olona hafa ny toerany azafady efa midy ny fanjakan'Andriamanitra. Rasina hira mihitsy, rasina hira, misy marana tato izy mandrako veriny. Azo alefa. Mety misy ato.
tsisy feo ka tsika miry ay tony dia avoakako hoe irainy io nefa ny lasa mivoaka daholo ny olona dia tsy mety 10 minitra ihany ho an'izay falasany zany dia mangatakitsika mba hisy olona teny hoe 10 minitra ihany
Ny resaka moa zany fanjakana Arivo Taona fanontaniana dia hoe nahoana no millénariste. Dia misaotra mifalitsika any amin'ny fanazavana teo mazava tsara, mipetrapetraka tsara le izy biblika tsara satria hatrany amin'ny Genesis mihitsy ka hatrany amin'ny apokalypsy. Dia tsy haiko nandiova tsy niova fa tsy maintsy ataoko ihany aloha le préparation atao akory dia mampatahotra be any ahoana ny andimben'iny nresaka zany zay telo laza dia tanteraka dia faly hoe ahoana ny atao iza ny andeha voalohany, ahoana ny atsapaka sy nininona. Dia ozy izy aho hoe tena raha zany mandeha voalohany dia ino moa ny ambarako fa ny millénariste nge hoe tsisy dia tonga dia vita ny resaka dia miravotsika dia alao ianao dia mba mamaly omeko sary atsika ihany aloha le zavatra efa nitenen'ny faly teo hoe misy position anankitelo lehibe na efatra lehibe ny position. Ity voalohany ity zany izay hoe Arivo Taona alohan'ny fiverenan'i Jesosy Kristy satria zao mifandehany zany hoe ity zany le verina avy any ambony dia tsika le miakatra mitsena azy dia miverina avy eo dia ity le maty mitsangana amin'ny maty. Arivo Taona dia miverina Jesosy dia miakatra mipino dia mitsangana amin'ny maty dia miditra mandrakizay. Iny le nitenen'ny faly teo hoe misy olona zareo mieritreritra zany hoe tsara be ty fotoana ity amin'ny andro farany ho voatory amin'izao tontolo zao ny filazantsara dia lasa kristianina daholo ny olona dia tsara zao tontolo zao zay le Arivo Taona alohan'ny iverenan'i Jesosy io fijery io ny antsoina hoe post millénariste. Any hoe ny repère dia hoe roviany Jesosy miverina dia ny anazy zany hoe ao aorianan'ny Arivo Taona, zay le poste ao aorianan'ny Arivo Taona. Dia tia ny anankiray lay pré-millénariste ara-tantara dia ohatr'izay indray izy zany hoe roviany Jesosy miverina alohan'ny Arivo Taona, zay mampiré azy alohan'ny Arivo Taona. Dia ity le niresahan'ny faly teo zany ny atsoko azy hoe dispensationaliste fa pré-millénariste pré-tribulationniste satria mbola misy karazany be dia be izy, misy poste dia misy aorianan'ny tribulation dia misy eo ampovoan'ny tribulation dia misy ohatr'izany dia io le efa tenen'ny faly teo hoe manjavona miaraka amin'ny Jesosy dia misy an'le fito taona ny fahoriana lehibe eto ambony tany dia zay vao miverina dia fanjakana Arivo Taona amin'izay dia hitantsika tsara ara-baiboly ny zavatra mahatonga anazy miankina amin'izay zavatra zay vao miditra amin'ny mandrakizay. Nahoana no millénariste? Millénariste satria io ny tsotra indrindra zao fa tsy dia vita. Zay testamenta taloha dia le tsipika kely iny zany teo zany ataontsika hoe teraka Jesosy dia le teo izy maty dia iny niakatra iny izy niakatra dia zao tsika amin'ny fiainantsika zany zao ao anatin'le fiangonana sy ny fahasoavana dia hiveriny Jesosy mety rehefa avy eo mety rapitso mety amin'ny herintaona mety afaka 50 taona dia miverina izy dia mitsena anazy tsika dia makany amin'ny mandrakizay zay dia vita. Zay tsotra kely zay zany le izy no mahatonga ho pré-millénariste aloha voalohany indrindra. Faharoa dia io arafafaresy lahatra tsisy takona zay tsy ho hita antony anankiray ihany koa zany dia le tena ny voalazan'ny faly teo dia mamaky ny apokalypsy symboliquement, tsy mamaky anazy ara-baky teny fa mamaky azy symboliquement. Dia ny anankiray hoe tokiray ao amin'ny baiboly ihany ve no miresaka an'le Arivo Taona explicitement
any hoe tena teneniny tsara mihitsy le izy a ao amin'ny apokalipsy 20 miveriny enina ny teny hoe fa tsy mipito veriny enina ny teny hoe arivo taona ao amin'ny apokalipsy 20 a lay lazay ny faly teo hoe tsy le andininy faefatra ihany ny misy a fa miverina inenina le izy dia tokora ihany ve sady zay a le toko ao anaty boky symbolika ny misy azy a dia horaisiko arabaky teny le izy dia ny hitanareo teo fa betsaka kokoa ny andininy avy any amin'ny testameta taloha nanoanany faly azy no ny taty amin'ny testameta vaovao misy le taty a fa tsy hoe tsisy akory a fa ny amilenarista zany fanaraka kokoa amin'ny faminaniana ty amin'ny testameta vaovao dia ho resantsika le testameta taloha rehefa avy eo fa ny fanaraka kokoa ny zavatra azo ambara zany dia hoe ny fanjakan'Andriamanitra efa zao ho azavaiko izy rehefa avy eo fa ny tao anaty baiboly dia hoe efa zao Andriamanitra no manjaka dia ho azavaintsika kelikely izy rehefa avy eo a ary ny tena ndraisako mahatonga ao amilina dia na ny testameta taloha zany na ny testameta vaovao a dia nisoratana ao atsika zao dia miteny amintsika zao azahoantsika teny fikasana zao mampahery atsika zao baiboly ho atsika zao ny baiboly fa tsy baiboly ho andry zalahany any amin'ireo mbola ho avy ihany zany a satria raha izay le izy dia ahoana zany le olona tany aloha le mbola lavitra be ny fiverenan'i Jesosy a sy tsy nalalany zany zavatra zany a dia izay hiditra kely amin'ny tantarany fijerin'ny tantaran'ny fiangonana ny faly teo tantaran'ny baiboly a izy biblika kokoa fa za historika kokoa tanao izy gasy mahay mamaky baiboly fa na tantaran'ny fiangonana zany ny eskatolojia ahoana ny fijerin'ny fiangonana azy ny kristianina voalohany aloha zany a dia na dia nahita raha zareo misy famantarana alohan'ny fiverenan'i Jesosy Kristy ohatra hoe ny famantarana zany hoe hotoriana amin'izao rehetra zao amin'ny zao firenena rehetra ny filazantsara ny fanjakana zay vao tonga amin'ny farany a isy ny fiverenana finoana zany fiemorana ny apostazia dia ny kristianina voalohany niandry ny fiverenana tena niandry izy tena zareo tena nanantena hoe amin'izao androny zao ary zay na tonga ny tesaloniana toko 4 andininy 17 ka hatramin'ny 17 zay tsy ho resahana eva fantatra eva tsy maintsy ho apetrakareo amin'ny fanontaniana dia ny antoniny dia zao hoe nalahelo be le kristianina tany tesalonika hoe ahoana ny misy matiny raha lahantsika ao amin'ny tompo nefa ny tompo mbola tsy miverina ahoana ny ho avyn'ireny olona maty reny satria zareo tena nieritreritra mihitsy hoe amin'ny andro le izy zany tena ny andry le baikon' Jesosy Kristy hoe miambena fa tsy fantatrareo na ny andro na ny orana amin'ny fotoana dia niambina tsara tamin'izay zareo dia izy zany nanantena ny fiverenana tamin'ny vanim-potoanany ny ray ny fiangonana indray a dia zao ny zavatra nitranga zareo koa mbola niny mihitsy hoe fa tena akaiky ny fiverenan'ny tompo père de l'église zany hoe fa tena akaiky ny fiverenan'ny tompo a fa rehefa nandeha teny ny taona dia ohatrany tsy akaiky ny ray le izy a dia nangina le fanantenana rehefa avy eo a dia tsy nisy fampianarana dia mipetraka loatra ntsony fa adinodino a ny resaka fiverenan'ny tompo a tao arinan'izay hatramin'ny taonjato 15 dia tsy tena mbola nisy tena le nandrafitra ohatran'izao le nyresana zao hoe post millénariste prémillénariste prétribulationniste millénariste sy ny sisa tsisy an'izay zany tamin'izany fa na izany ary a dia nizara roa zay zany le apetraka amintsika hoe io zany tsy voazao io zahay mirahalahy no sa miresaka n'izany aminareo fa efa nisy io zany hatramin'ny fotoanany ray ny fiangonana ny antsonany zareo tamin'izany dia hoe kiliasta ny millénium zany a le minon'ny arivo taona dia nantsona hoe kiliasta satria ny arivo a ny dikany arivo amin'ny teny grika dia hoe kilioi
reo zany a zay ny teny grika fa ny teny latina ty le hoe millénariste zao ty zany a reo no mino ny arivo-taona dia ny olona ninony arivo-taona tamin'izany a dia nisy Papiasy a Justin Martyr a Irénée a Tertullien reo zany a ninony arivo-taona fa natsoina kosa hoe nonkiliasta zany hoe tsy ninony fisin'ny arivo-taona le hoe manjaka eto tany mandritra ny 7 taona miampy 5 andro a dia i Origène sy Augustin ka tsy zay ve ny arivo e Origène sy Augustin nanaiky an'io akoatran'izay a iatanazy koa dia nanaiky nametraka hoe ny fanjakan'ny Kristy arivo-taona dia manomboka amin'ny hafatesany mandra-piveriny zay zany le fanjakana arivo-taona ho an'ny atanazy a dia zay koa ny fijeriny Augustin efa hitantsika teo le nyresahany Augustin fa zao ny zavatra mitranga zany amin'ity le nonkiliasta ty zany a na ny amilna ho andry zareo tany amin'ny voalohany tany hoe ho an'ny Augustin dia nyraisiny hoe ny fiangonana katolika no fanjakan'Andriamanitra dia io zany mila manjaka eto ambonin'ny tany ny fiangonana katolika dia ho anazy a nanomboka tamin'ny fantoavan'i Jesosy Kristy voalohany ihany koa zany a ny arivo-taona dia ny fiangonana katolika no mitondra anazy dia ny fitsanganana voalohany zany a le voaresaka ao amin'ny apokalipsy 2 dia fitsanganana ara-panahy ho an'ny Augustin dia zay ihany koa ny raisin'ny Thomas d'Aquin efa taty amin'ny moyen âge indray a 250 sy vovoka kely vitsivitsy izy no niaina dia ohatr'izay koa ny raisin'ny Thomas d'Aquin ka ny fampianaran'ny Thomas d'Aquin tena fototry ny fotom-pampianarana katolika zany ny fiangonana katolika eglizy katolika romana dia io no nampihitatra be ny fiangonana katolika zany io fisainan'io hoe ara-panaly izy a dia nihitatra be ny fiangonana dia tonga hatramin'ny fitenin'ny katolika an'izao hoe tereo ny olona hiditra misy izany ao anaty baiboly a tereo ny olona hiditra dia na amin'ny herisetra na amin'ny inona dia niterena ho tonga katolika daholo ny olona rehetra zay azony natao an'izany zany dia lasa be dia be izy a dia afaka nanjaka teto ambonin'ny tany ny fiangonana katolika zany a tamin'izay dia io ihany koa ny nahazo laka zany moyen âge hatraty amin'ny réforme nisy ny fiangonana protestanta ny confession d'Augsbourg ny fanekem-ponoana protestanta voalohany nisy a dia Amille dia ny confession de Westminster ihany koa dia Amille ny fanekem-ponoana voalohany reo zany ny anankiroa lehibe fanekem-ponoana protestanta voalohany a dia tamin'ny réforme zany ny fiangonana loterana rehetra ny fiangonana presbyteriana ary ny fiangonana réformé a dia nanaraka ny Augustin daholo a dia Amille dia taonjato fahaenina tsika zany zao anatin'ny réforme 7 sy 510 no nametraka n'le thèse 5 Lutera dia nanomboka niverina indray ny fiandrasana ny tompo adino izy zany teo tamin'le rain'ny fiangonana nanomboka adinodino izy tsy dia nyresahana firy a fa tamin'ny réforme ny verenana nyresahana indray le izy dia Lutera zany nametraka ny hoe hiverina ny tompo alohan'ny avitan'ny fandikana amin'ny baiboly satria Lutera nandika baiboly tamin'ny teny allemand dia hoe alohan'ny avitany ity dia miverina ny tompo tena resy lahatra an'izay izy a mandrakizao aloha mbola tsy miverina ny tompo i Calvin indray a dia zao ny zavatra nytenenin'ny Calvin hoe mila andrasana amin'ny fotoana rehetra ny tompo io zany mipetraka foana io na taonjato fafiry ianao na taonjato fafiry dia mila miambina mila miandry ny tompo foana ianao i Calvin tena mila dia ho anazy efa tanteraka zany le famantarana ny amin'ny fiavian'ny Kristy a satria Calvin protestanta ny katolika dia ho an'ny Calvin ny antikristy a dia ny papa dia zay no mahatonga anazy miandry foana ny fiverenan'ny tompo anoerana n'izay fisainana protestanta millénariste zay a dia nisy jésuita anankiray antsoina hoe Francisco Ribera tamin'ny taona 750 tamin'ny andro ny contre réforme zany a dia i Francisco Ribera
no nanohatra tsy maintsy manohatra amin'ny protestanta moa izy katolika ny jésuita tsy maintsy manohatra amin'ny protestanta izy dia nanohatra ny tenin'ny calvin rehetra izy dia laza hoe mbola ela vao tanteraka ny faminaniana. Dia izy zany ny aingany ilay fijery futuriste fomba famakina apokalypsia hoe au fait zany tsy ho antsika zao ny apokalypsia indrindra manomboka amin'ny andininy fahaenina fa rehefa any amin'ny fahoriana lehibe sy amin'ny arivo taona hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo dia faharoapolo moa zany any amin'ny mandrakizay. Izy tena nametraka an'izay dia izy no nametraka voalohany hoe tsy maintsy mbola orina indray ny tempolin'ny Jerosalema dia hanao fanatitra ao ny jiosy zany araka ny fitopolo herinandron'ny Daniel toko fahasivy dia aorina indray ny tempoly dia izy fahoriana lehibe mandritra ny telo taona sy tapany. Izy zany nametraka an'io fa raha hitantsika le pré-millénariste le historika tary tsy misy en'izay fa tonga dia hoe tonga tampoka ny tompo dia miakatra dia mitsangana ny maty dia tonga dia arivo taona fa teo ny nanomboka io zavatra io. Dia ny fiandohan'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo indray zavatra nitranga tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo fa valo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo dia nipetraka ny époque moderne. Ny époque moderne dia zao hoe izay zavatra takatry ny saina ihany no inoana ny rationalisme ny libéralisme dia teo no nipetraka ny hoe tsy mino ny baiboly ho tenin'Andriamanitra intsony ny teolojiana kristiana ravy tsy mino intsony izy ny baiboly tsy mino ny fahagagana tsy mino ny zavatra ohatr'izany intsony zareo olona reo ny antsoina hoe libéral tamin'io fiandohan'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo io. Dia nisy ny Samuel Maitland protestanta teo zany le katolika ribera no nomba n'ilay pré-millénariste vaovao nivoatra dia nanaraka an'izay koa i Maitland izay anglikana dia nisy maro hafa koa reo zany tena nametraka hoe le fitopolo herinandron'ny Daniel amin'ny Daniel toko fahasivy no hitrangan'ny fahoriana lehibe hitrangan'ny fahoriana lehibe. Tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo dia nisy lehilahy anankiray izay mahafinaritra be ny asany fa izy ny tena sananohitra ny libéral hoe zahay évangélika ary zay dia mino tenin'Andriamanitra mino baiboly ho tenin'Andriamanitra zato isan-jato dia i John Nelson Darby tena olona fahatra-pandala ny soratra masina ary fahatra-panohitra ny ireo izay tsy mino hoe tenin'Andriamanitra amin'ny baiboly. Dia izy indray nametraka n'ilay le fiangonana fotoana ny fiangonana ozy izy hoe parenthèse io teo amin'ilay sary navoaka amin'ny faly teo misy an'izay ihany satria ny antony ozy izy ny antony ozy izy dia nandany fanjakana izay natolotry Jesosy Jesosy zany efa te hanjaka teto ambony tany tany izy tety ambony tany fa laviny jiosy zay tsy neken'ny jiosy zay fanjakana natolotry Jesosy zay dia niditra tamin'ilay fotoanan'ny fiangonan'Andriamanitra vokatr'izay dia tapitra io parenthèse io rehefa akarina ny fiangonana dia le enlèvement de l'église dia hiverina hitohy tamin'ny fiandohan'ny parenthèse indray ny tantara ao aorianan'io dia zay Jesosy vao manjaka physiquement réellement eto ambony tany araka ny zavatra rehetra voalaza hifaly teo dia hitranga eo zany ny fahoriana lehibe rehefa tsy eo intsony ny fiangonana dia hovonjena amin'izay ny jiosy dia zay i John Nelson Darby zany dia nandray ihany an'izay zavatra nyresahan'ny ribera fa ny azy zany tena vaovao indray nampiny tao anatiny mihoatra n'le Kiliasy tantary aloha dia ny fiverenana miafina le voalohany sy ao alohan'ny fahoriana lehibe izy tena mimetraka ny hoe alohan'ny fahoriana lehibe dia manjavona ny sasany. Dia ny Bible Scofield zany tena nampalaza be an'ity tamin'ny taona 5 sy 710 dia raha efa nianatra momba ny fiverenan'ny tompo ianao dia azo antoka fa io efa hitanao na io positionnao maninona ny amila za dia io ny anarako tamin'iza vao converti dia tao ny lona tao ny aina tao fa rehefa avy eo nanomboka nandinika soratra masina nianatra nijery ny principe fandinihan'ny soratra masina dia
dia niovavo. Vazivazy zany fa efa fantatro mihitsy fa tsy teny zany aho. Nahoana ny millénariste dia verenako amin'izay le teo zany hidirantsika lalindalina amin'izay le teo hoe satria toko raha eo anaty baiboly ihany no miresaka an'io dia ny apokalypsy toko 4:20 miresaka azy mazava. Ary io boky io anefa dia boky feno symbole fa tsy boky azo raisina arabaka teny. Ny toko voalohany andininy voalohany mihitsy dia misy izao: ny baiboly protestanta fanitsiana fahenina ihany manambara azy tsara fa ny baiboly mahazatra antsika tsy misy an'io. Zao ny fetomboan'ny apokalypsy hoe amin'ny baiboly protestanta fanitsiana fahenina hoe ny fanambaran' Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony rehetra izay zavatra tsy maintsy tonga haingana, ary naniraka ny anjeliny izy anambarany jaonina mpanompony amin'ny alalan'ny famantarana. Tsisy an'io ny baibolinareo, tsisy an'io hoe amin'ny alalan'ny famantarana io, fa ny baiboly fanitsiana fahenina misy an'io satria io tena mamoaka tsara n'ilay voambolana izay ampiasain'ny Jaona zany tamin'izy nanoratra an'io. Azafady amoaka teny sinoa kely fa tsy teny sinoa ty fa teny grika. Dia ovakiko aminareo ilay izy fa ity le izy ny teny grika dia tsy mba ohatran'ny teny frantsay sy ny teny anglisy sy ny teny gasy hoe sujet verbe complément ety milaza lazaina fa meno, fa ny azy zay zavatra tiany tsindrina no alefany aloha, zay tiany tsindrina no alefany aloha. Dia misy fehezanteny anankiroa amin'ity toko andininy voalohany amin'ny toko voalohany ity. Ny fehezanteny voalohany zany hoe ny fanambaran' Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy tonga faingana, zay izy amin'ny baibolinareo. Dia ny faharoa dia ity ile kay efa nytenen'ny faly teo, kay dia ity ese manenina ity io le izy, io ese manenina io zany le midika an'le hoe anambara, fa avy amin'io zany le teny hoe signe, semeion, signe, famantarana, fa anambara amin'ny alalan'ny famantarana ny dikan'io. Dia ohatr'izao zany mety andikatsika azy arabaka teny, raha dikatsika arabaka teny io tapany faharoa eo hoe anambara amin'ny famantarana izay nirahany amin'ny alalan'ny anjeliny ho an'ny mpanompony Jaona. Zay zany ny famakinan'io teny hébreu zany hoe teny grika azafady, zany hoe vao manomboka mihitsy ny apokalypsy dia milaza izy hoe symbolique ity zavatra ho resahana ity. Dia ohatra resahantsika zany zao dia zao 9:20 amin'ny toko voalohany ihany: ka soraty izay zavatra hitanao na izay zavatra kehitriny na izay zavatra mbola ho avy aorianan'izao dia ny zava-miafina ny amin'ny kintana fito izay hitanao teny tanako ankavanana sy fitoeran-jiry volamena fito. Dia azavainy hoe le kintana fito anie tsy kintana fito fa kintana fito e. Misy ny atao hoe kintana fito dia misy ny atao hoe kintana fito. Ny kintana fito izy dia anjelin'ny fiangonana fito. Azontsika symbolika zany ilay kintana fito. Ary ny fitoeran-jiry fito izy dia fiangonana fito. Zay dia azavainy le izy mihitsy manoro an'izay hoe tsy azonao raisina tahaka izany io. Ny 13 ka hatramin'ny 14 eo alohan'io dia mahita an'i Jesosy Kristy Jaona. Dia tantara ny fomba ahitany an'i Jesosy Kristy izy tena fahitana be voninahitra be mihitsiny. Fa jereo fa miveriny impito, ny teny fito ao anaty baiboly dia tsy tamboisaina. Satria fantatsika fito fa tsy fito fa fito. Zany hoe mariky ny fahafenon'ny asan'Andriamanitra. Fahafenon'ny asan'Andriamanitra tsy vitako eto ny anoro ny sifra tsirairay ao anaty baiboly fa tsy ao anaty apokalypsy ihany, fa ny apokalypsy ny tena milala ho azy betsaka indrindra. Dia tsy afaka hiteny izay fa eto fotsiny veriny impito le teny hoe tahaka sy ohatra io Jesosy Kristy ny hitany dia teneny momba an'i Jesosy Kristy fa lazainy foana hoe
nahita ray tahaka ny zanak'olona ny akanjoakanjo lavatra ny tongony sy nitondra fekibo volamena teo amin'ny tratra lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy tahaka ny ora-palana ny masony dia tahaka ny lelafo ny tongony dia tahaka ny varana mangano any le tia tahaka tika miresaka Jesosy fa eto izy vao miteny tahaka ny lelafo masony fa horery zany na maso na i Superman raha tsy mavita an'izany ny tonga ny tahaka ny varana mangano any ohatra le mivaivay amin'le aforo iny ny feony toy ny firondroan'ny ranobe ny tanana kitana fito io le izy tanana kitana fito teny tanany havanana izy nisy sabatra roa lela voaka eo ambava horery ny tarehany dia tahaka amin'ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny zany raha zany raisinao arabaky teny dia horera le Jesosy fa nefa io raha tena ampiarinao raisinao amin'ny heviny ao amin'ny baiboly rehetra hoe inona ny dikany atao hoe varahana inona ny atao hoe sabatra roa lela baiboly ihany eny manazava an'izany rehetrarehetra zany fa tsy manam-potoana amin'izany tsika dia hitantsika hoe miteny be mihitsy le izy avao misoratra masina ny andininy faefatra ty zany raiso arabaky teny kely ingety ijaona namanga fiangonana fito any Azia ho aminareo anefa fahasoavana sy fiadanana amin'ilay ankehitriny sy taloha aro avy amin'ny fanahy fito zay eo anoloany ny seza fiandrianana Andriamanitra zany tsy telo zay iray fa sivy zay iray satria misy fanahy anaky fito dia eo le lazaiko anareo hoe le fito tsy fito fa fahafenona resaka fahafenona ny ilazany hoe fito ty arany tena tantara eo va ny seza fandrianana sy manodidina azy dia nisy zava-mananana efatra feno maso avokoa teo anoloany sy teo aivoany zava-mananaina voalohany tahaka ny liony zava-mananaina faharoa tahaka ny zanakombo zava-mananaina fahatelo tahaka ny tavan'ny olona zava-mananaina fahaefatra dia tahaka ny voromahery manidina zava-mananaina efatra dia samy nanana elatra eninavy sady feno maso ny tena ny rehetra manodidina hatrany anatiny ary tsy mitsahatra andro manala izy miteny hoe masina ny tompoandriamanitra sy ny tsisa rehetra raha raisina rabaky teny dia io zany le zava-mananaina zao zany le zava-mananaina ny resahady teo non tsy zany ka fa misy heviny aby io zavatra io ary ny baiboly ihany manazava an'izany fa tsy ny apokalipsy na mamoronytsika akory dia misy tsay moa anatiny dia zay tsay dia hodina fanina rehefa antsika mahita azy maro zany ka tsy tonga lavatra niny millénariste ny amilina zany tena mihaiko hoe tsy voatery io le izy afaka misy hafa fa tsy voatery io le izy fa tsy zao kosa zay le maninona ny symbolika ny apokalipsy satria hitantsika amin'ny andininy voalohany teo hoe araka zay nampitain'ny anjely azy any Jauna zay no tantarainy zay ny nampitany anjely azy zany dia zay fotsiny tantarany Jauna zay nampitany azy ny faharoa symbolika koa ny amakina ny apokalipsy satria raha vao ataonao symbolika le izy dia teny kely sary kely ohatr'izay fotsiny hoe misy mano so any anatin'ny sy ivelany dia afahanao mahita hoe c'est un Dieu omniscient Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra mahalala ny zavatra rehetra dia mahita ny any anatiny sy ny aty ivelany sy loatra zany ohatra fotsiny zay efa be dia be ny ilazany azy dia io ary izy kamontsika mamaky azy nefa mba ataony sarisary milay be ao anatiny maika fa tonga dia azavaina tsirairay hoe zao daholo dia na baiboly ray manontolo angamba tonga dia apokalipsy daholo fotsiny zay vao voalaza le izy dia mba ahafahana milaza zavatra betsaka amina teny vitsy zany ny anton'io fahatelo dia misy kody ihany koa le izy zany hoe ny olona mamaky baiboly ihany mamaky testamenta taloha mamaky filazantsara ihany no afaka mahazo n'le izy fa raha vao miteny ianao zany hoe olona ao anaty fanenjena dia miteny ianao hoe tsy makaiza ingery eo empereur reo fa mbola le Jesosy manjaka eto ambony tany dia resin'ny Jesosy ingery eo empereur reo taony empereur mamay ianao na tsy mivoaka io boky io dia avadika amina sary le izy dragona sisasosantsisy inona dia mamaky retsy dia midoatra mijery dessin animé izy mijery tsisy azo mihitsy ao anatiny ny olona mamaky baiboly ihany mahazo n'le izy zay le izy zany no ny fanenjehana mahatonga an'izay ary ny farany maninona ny symbolika ny apokalipsy satria eritrereto anie zava-panahiny an-danitra no asaina tantarainy Jauna amin'ny zava-misy eto ambonin'ny tany
ahoana ny fomba nazavany an'le izy sarotra be za tsy teo amin'ny toerany fa sarotra ny anazava zany zavatra ny an-danitra tsisy etỳ tany nefa hafany ihany spirituel mihitsy ny hany fa tsy maintsy azavainao le izy ho azon'le olona mamaky ianao dia tsy maintsy ataonao sarisary zany le izy hoe Jesosy Kristy miazona eo voan'ny fiangonana dia ataonao eo voanina fitoeran-jiro fito fanaovan-jiro fito izy dia mitanakitana fito eny an-tanana satria eo an-tanan' Jesosy Kristy ny mpitarika fiangonana mitondra fiangonana rehetra dia ataony sary le izy dia mipetraka kokoa atsika ny zavatra ataon'i Jesosy Kristy ho an'ny fiangonana. Maninona koa ny symbolika zao tena marina ny tena ny tsindriny ary zay ho mahafinaritra anahy amin'ny pré-millénariste pré-tribulationniste olona tena mandala amin'ny baiboly ireo ary tena manohatra ny libéral izay kristianina tsy mino ny baiboly dia raisiny ara-baky teny le izy satria hoe ten'Andriamanitra ve dia mila lalaoviny fa tokony izay voasoratra ao dia nefa rehefa tena mijery tokoa tsika ny tenin'Andriamanitra tokoa mila raisina ara-baky teny fa raha le tena teneniny dia tsy tokony hovana nefa ny zavatra tenin'Andriamanitra le teny izy mihitsy no miteny dia vitsikely eo anaty baiboly akoatran'ny didifolo ihany tena izy ny teny avy eo ny zanak'Israely ny teny aza miteny aminay intsony ianao Andriamanitra fa tena mampatahotra be rehefa miteny ianao satria miaraka mitselatra kotroka orana maizina enina rehetrarehetra aza miteny intsony ianao dia ozy Andriamanitra tsara zany tsy hiteny intsony fa alao hiteny amin'ny alalan'ny mpanompoka amin'izay manompoka zao zay ny tena zavatra mitranga io zany ny didifolo ihany ny tenin'Andriamanitra mivantana tena izy dia ny didifolo ihany ny tena raisitsika ara-baky teny ka nefa na ny didifolo ara dia tsy raisintsika rehetrarehetra hatramin'ny fa le ara-baky teny ohatra ny sabata satria raha sabata dia tsisy miasa tsika tsisy mandeha tsika tsisy manina nefa ny didy fahaefatra dia miresaka momba ny sabata satria tsy ilay izy ara-baky teny mila rana fa le principe biblika no mila raisina. Andriamanitra zany ny fidy ara-iasa amin'ny olona dia miara-manaiky tsika fa ny baiboly dia tenin'Andriamanitra zato isan-jato fa ihany koa isika miara-manaiky fa ny baiboly koa dia tenin'olombelona zato isan-jato zay zany mila azotsika aloha ny satan'ny soratra masina dia zay no makitsika azy ahoana ny mahoe tenin'Andriamanitra zato isan-jato Petera faharoa toko voalohany andiny faharaka ambin'ny folo io ihany ny raisiko be dia be fa tsy io ny loha hevitra tsinona dia lalovako fotsiny tsy nisy faminaniana tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa eto ny tena zava-dehibe avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka ny fitarihany fanamasina azy tiana atao hoe sandwich anao atao hoe sandwich misy mofo dia atao bivolo le milay be ozy izy hoe avy tamin'Andriamanitra iny le ambony dia ny ambany nitondrany fanamasina dia ny eo ampovoany lay olona asa sandwich zany le olona anaovan'Andriamanitra azy le olona nanoratra ny baiboly manana ny maizy azy le olona kanefany tena eo ambanin'ny fitsindrimandrin'Andriamanitra no itenenan'ny olona noho izany dia mahafinaritra an'Andriamanitra tsika tsy ohatra ny Andriamanitra silamo izay milaza hoe dikteny baiboly tsy dikteny baiboly fa ain'Andriamanitra manambara fahamarinana kanefa mitazona ny maizy azy n'le mpanoratra dia hitantsika tsara fa tsy mitovy ny fanoratany Petera sy Paoly ohatra fanoratany Ezra sy Davida ohatra tsy mitovy fa samy manana ny toetrandreo ny ray Davida artista Ezra mpanoradalàna i Paoly théologiana i Petera mpanjono fa samy manana style fa samy manambara fahamarinana ny tenin'Andriamanitra samy manana ny zavatra ny ainany koa ireo olona ireo zay no mahatonga antsika hoe tsy maintsy mijery contexte rehefa mamaky baiboly samy manana ny toetran'ireo i Petera sy Jaona dia olona tsara fanahy sy malemy fanahy tahaka amin'ny faly fa i Paoly enjakenjana ohatra anazy enjakenjana ohatra zay fa samy ampiasain'ny tompo ka tsy zany ve fa zay samy faly
samy manana ny stylany a ny mpanoratra rehetra dia samy manana ny fifandraisany amin'ny mpamaky azy ihany koa ny mpanoratra rehetra. Zay mahatonga hoe tsy voatery mitovy daholo ny famakianao baiboly fa miankina amin'ny mpanoratra. Dia zay ny ilaina ny mamaky introduction io zany. Dia satria zany misy mpanoratra olombelona nanoratra amin'ny baiboly a, dia zay ny mahatonga hoe misy karazan-dahatsoratra maro amin'ny baiboly a. Tantara, lalàna, faminaniana, tononkalo, fahendrena, filozofia, fandaharan-kevitra, fanoharana sy ny sisa rehetra. Dia mila mamaky azy arak'izay ianao. Dia tsy mitovy ny famakinan'ireo, tsy mitovy ny famakinan'ireo. Dia raha iverina amin'ny apokalipsy fotsiny tsika dia zao hoe ny misy ny famakina hoe idéalista, zay everin'ny tsy amilina foana hoe io fotsiny ny amilina, zany hoe symbolika be fotsiny ao anaty baiboly ao, ary zay moa no lazaiko teo. Dia misy ny antsoina hoe prétériste, famakina prétériste, zany hoe mijery hoe inona ny zavatra niainana tamin'ny andron'ny Jaona na tonga ny Jaona nanoratra an'io, dia inona ny zavatra ampitain'ny Jaona par rapport amin'ilay olona manenjika anazy sy le kristianina enjehana ao anaty fanenjehana. Zay ny prétériste. Dia misy ny futuriste. Ny futuriste indray dia le nitenen'ny faliteo manomboka amin'ny andininy fahaenina ka hatramin'ny farany dia tsy amin'izao androntsika izao, tsy miresaka fiangonana le izy fa miresaka andro ho avy ny fahoriana lehibe sy ny Arivo Taona. Ireny ny atao hoe futuriste. Ary misy ny historique, zany hoe raisy indray ara-tantara ohatra ny Mayol zao io dia tena hoe ara-tantara ny filahatran'le izy. Ina amindreo zany ny fijery amilina le arahako a, ny fijery amilina arahako dia izy rehetra ireo famakina reo, fa ny abeany zany no idéaliste aloha, dia prétériste, dia futuriste, zay vao historique. Zany hoe ao anaty apokalipsia ny symbole mibetsaka, fa misy ihany koa tena ilainao mamantatra ao ny texte tamin'izany hoe ina nitranga tamin'izany tany Efesosy, tany Asia Minora sy ny rehetrarehetra. Ary misy zavatra mbola ho avy tokoa ao a, ny fiverenan'i Jesosy Kristy dia mbola ho avy, zay mbola tsy fantatsika. Dia ny filazan'ny famakiko ny apokalipsy zany dia tia hoe famakina éclectique. Ny éclectique zany dia izy anakefatra mitambatra reo, fa idéaliste aloha, prétériste, futuriste, zay vao historique. Anankiray koa famakina baiboly. Dia mila fantatsika hoe mivoatra tsikelikely ny fanambaran'ny soratra masina. Rehefa miteny ny Andriamanitra dia mivoatra tsikelikely fa tsy tonga dia mazava be any am-boalohany aloha. Dia ohatr'izao ny sary zay anaovako azy a, aty ambany aty zany ny voalohany le mbola kely le fahalalana, dia miakatra rehefa tonga Jesosy Kristy dia feno ny fahalalana amin'izay a, dia mipetraka le izy. Ity zany ny testamenta taloha, iny mbola miakatra ohatr'izao iny a. Le tsipika kely io a, ataontsika hoe teo zany Jesosy Kristy niteraka, tsy légendaire ty fa dia ataontsika zay a, dia eo amin'ny hazo fijaliana izy maty, iny zany ny filazantsara. Dia ny testamenta vaovao a ity, zay mivoatra tsikelikely. Dia Andriamanitra zany tena pédagogue mahay be mihitsy, satria mitovy amin'ny mpampianatra rehetra. Rehefa mbola kely ianao dia mianatra tamin'izay nianatra tany amin'ny EPP, nianatra nanisa batone, mbola mila batone ianao manisa any amin'ny EPP a. Fa rehefa lehibe ianao anala baka, dia anala baka ianao anao resaka exponentiel, mbola anao hoe 8 valo, 7, 10, 13, eo ianao ny raisina, tsy vitanao ny examen ianao na hainao ary. Tsy mila batone tsony ny andry. Paoma hozy ny gasy MMB. Tsy mila batone tsony rehefa any. Dia ohatr'izay zany a, ity zavatra ity a, mivoatra tsikelikely dia feno izy rehefa eo. Ny Hébreu toko voalohany, andiny voalohany sy faharoa ihany nomeko a, ilazako an'izay zavatra izay hoe efa mimbetsaka ary tamin'ny fomba samihafa ny netenenan'Andriamanitra fa iny tamin'ny razantsika tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Io zany imbetsaka sy fomba maro samihafa, iny le mivoatra tsikelikely le fanambarana. Fa iny tamin'ny alalan'ny mpaminany. Fa amin'izao andro farany zao kosa, ny andro farany resahany zany tamin'ny andro mpanoratra ny Hébreu no dia tamin'ny alalan'ny zanany ny tenenany tamintsika. Zay. Rehefa tonga Jesosy Kristy, feno ny zavatra rehetra, tsy mila paoma tsony, tsy mila aloka tsony, tsy mila sary tsony, fa efa eo le izy. Tsy mety raha hoe mba tsy eo ny vatoko zany dia mba andefasana sary dia etsy foana amin'le sary, dia rehefa eo le vatoko dia mbola le sary ihany jereko fitsy tsy raharahako mihitsy.
tena tsy mety zany ka ny fandehana zany dia ohatran'izao verenantsika le tary hoe tany amin'ny testamenta taloha hita maso daholo le zavatra rehetra miresaka zavatra hita maso izy sary reny paomy reny aloka reny tipy reny zay ny filazana azy testamenta taloha rehetrarehetra sary daholo reny fa ary na miresaka ary izy Israely dia miresaka ny vahoakan'Andriamanitra izy hoe ohatrany ahoana zany toetra vahoakan'Andriamanitra zany dia tsy tena miresaka olona ray izy fa miresaka firenena par rapport amina firenena rehetra izay tsy izy zay ny tany amin'ny testamenta taloha fa aty amin'ny rehefa tonga Jesosy Kristy dia mipetraka amin'izay le ara-panahy io le niresahana teo azavaintsika tsara io fa ny tsara nanaova nifaly azy teo zay vao ara-panahy tarita maso fa aty amin'izay tonga dia fiainana le fiainanao mihitsy no hitantarany azy ary tarira miresaka ny Israely izy hoe ny vahoakan'Andriamanitra Israely dia amin'izao fotoan'izao ny fiangonana indray ny vahoakan'Andriamanitra fiangonana ny mpino tsirairay ny tiako lazaina amin'ilay fiangonana fa tsy hoe akory le anaram-piangonana anao ary eo ny lazainy azy hoe andro farany ny amin'izao fotoan'izao zany dia iverenantsika io andro farany io rehefa avy eo zao le andro farany hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly 2:5-10 ka hatramin'ny 5:17 amin'ny andro farany io Andriamanitra no androtsahako fanahiko amin'ny nofo rehetra asan'ny apôstôly 2:2 Pentecôty tamin'ny Pentecôty zany no andro farany tamina tokavan'i Jesosy ve sa tao aorinany bon 70 andro sy 30 taona iny tsy dia tena olana loatra mihoatra ny 21e siècle dia tsy maninona navanina vaiza fa en tout cas tamin'ny rehefa nilatsaka amin'ny fanahy masina dia io teneny hoe andro farany zao dia arotsaka mifanahiko amin'ny nofo rehetra ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy dia aminany jereo tsara raha miteny izy hoe nofo rehetra dia tsy le nofo rehetra 100 isan-jato akory tsy tous sans exception fa tous sans distinction ny toyany manazava azy hoe na zanakalahy na zanakavavy na zatovy na antitra zany hoe tsy mifidy sexe tsy mifidy taona hoe tanora na antitra na lehibe tsy mifidy saranga mpanompo sa andriana tsy mifidy izay fa afaka mandray fanahy masina daholo ny olona rehetra amin'ny andro farany dia io andro farany io tena zava-dehibe zay le nitenen'ny Hebreo teo amin'izao andro farany zao kosa nitenenany tamintsika ny zanany zava-dehibe io ny Korintiana voalohany 10:1-12 dia milaza an'izany 1 ka hatramin'ny 7 izy dia miresaka ny zanak'Israely tany anefitra hoe reo izy nandray natao batisa ny rany natao batisa ny sotro ny fisotrom-panahy tany anefitra ny hinanamana sy ny rehetrarehetra kanefa reo dia niala tamin'Andriamanitra nijangajanga monmonina sy ny rehetra dia ny 1:10 hoe aoka tsy monmonina tahaka ny zareo zay maty mipandringa an'ireo ny 1:10 zany tena zava-dehibe mihitsiny amin'ny famakiantsika famakianay ny baiboly ary zany dia nanjo azy reny mba hoanatra sady voasoratra koa ho fananarana antsika izay hiaran'izao andro farany izao azontsika ny zavatra rehetra nitranga tany amin'ny testamenta taloha zany dia anatra ho atsika zao tsika le amin'izao andro farany zao le nandray ny fanahy masina nanomboka tamin'ny Pentecôty hatramin'izao mandra-piveriny Jesosy zay ny andro farany ary ho atsika nosoratana ho atsika ireo zavatra ireo fa tsy hoe nosoratan'ireo ho an'ny olona mbola any amin'ny grande tribulation amin'ny olona any amin'ny arivo taona fa mila an'ireo daholo ny olombelona ny olona rehetra zay niaina tao aorinan'ny latsahan'ny fanahy masina dia mila ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao ho anazy mihitsy ireo Petera voalohany 2:9-20 2:7-7 dia fantatsika fa zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy na volamena na ny votananareo tamin'ny fitondran-tenandala zay azo lareo tamin'ny netindrazana fa niraso Kristy zay tondrazana koa tsy misy pentana no tsy misy kilema izy Jesosy Kristy no efa fantatra meloha talohany nanorenana an'izao tontolo zao fa naseho kosa amin'izao andro farany zao atsika no nisehoany Jesosy Kristy noho ny aminareo zay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany dia ilay nanangana azy tamin'ny maty sy nanome voninahitra azy mba iorenany finoanareo sy ny fanantenanareo an'Andriamanitra ny baiboly manontolo tompoka dia nosoratana ho atsika nanomboka tamin'ny
latsahan'ny fanamasina ka hatramin'izao dia nosorata tena natao atsika io tsika ary tsika zao no atao hoe amin'ny andro farany ny timoty voalohany toko faefatra alao dinganiko fa lasany fotoanany amin'ny andro farany dia hembotra amin'ny finoany sasany sy ny rehetrarehetra amintsika zao raha ataony safedy izao tsotra kely a zay nitiavako azy ty zany le testamenta taloha mbola fanomanana ty dia vity iny tonga Jesosy Kristy latsaka fanamasina dia ty atontsika ity le antsoina hoe andro farany misy zavatra feorinany farany sa tsisy tsony tonga dia mandrakizay zay fa tsy hoe andro farany ampiana mandrakizay tonga dia mandrakizay ary ny teny fampanantenana rehetra ao amin'ny testamenta vaovao le efa nyresantsika teo dia mampanantenan'izany Jaona toko 7:4-5 ozy izy hoe izay mino ny zanaka no manina ozy izy manana fiainana mandrakizay c'est au présent raha vao mino ianao androany dia androany ianao dia efa manana fiainana mandrakizay zay tsy mino ny zanaka kosa dia tsy ahita fiainana fa fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy zay zany le izy ny mandrakizay zany manomboka ianao mino dia tonga dia mitoy hatrany fa ny fiverenan'i Jesosy Kristy fotsiny fahatanterahany faminaniana ny fahatanterahany lay izy zany hoe déjà et pas encore aloha tsika zao fa rehefa miveriny Jesosy dia tanteraka ny famonjenantsika araka ny lazain'ny Romanina toko 9 Jaona toko 7:7 hoy navalin' Jesosy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra ny olona nateraka indray zany dia tonga dia mahita ny fanjakan'Andriamanitra dia tonga dia mahita fotsiny fa mbola tsy azo Nikodemosy moa izy teto hoe mbola hiverina ny kibo indray ve dia tonga dia nitsiny Jesosy hoe hainao ve mpampianatra jiosy dia tsy hainao zany ina fotsiny maharaby ianao valirabaka andeny 5 lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny fanasiny rano tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy dia ny olona rehetra zay nateraka indray zany dia aiza izy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona izay nateraka indray ary zay ny lazainy azontsika eny ety azontsika rehetra sans exception eto raha miteny izy hoe katsao ny fanjakany sy ny fahamarinany dia tsy miteny izy hoe katsao ny Arivo Taona akory aty any vao fanjakana fa zao ianao no mikatsaka tsy nohanina sy notafiana nosotroana no lahara-pahamehana ho anao fa ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany manomboka zao dia mitoy io fa teteza mihita fotsiny zany le fiverena miveriny Jesosy miakatra tsika tonga dia any amin'ny mandrakizay mitsena azy zay lazain'ny Tesaloniana voalohany toko 4 ny atao hoe mitsena dia lasa ianao mandeha mitsena ny zanakao rehefa mifanenonareo mianaka dia miverina mody ianao fa tsy hoe lasa ianao mitsena azy dia 7 taona nareo mianaka any dia zay vao hiverina tena kidina mpininy zany mafidevera Petera voalohany toko 2 fantatro rahalahiko fa tsy manino Petera voalohany toko 2:5 aitsika tsara ianareo dia taranaka voafidy inona ozy izy fanjakam-pisorona royaume de sacrificateur itsika mihitsy zany tena olona ao amin'le fanjakana zay mahafanjakana azy sady manana mpanjaka tsika dia Jesosy Kristy tompo tsy zany daholo ve nitsotsika anazy zao fa tsy hiandry amin'ny Arivo Taona tsika vao hiantso anazy hoe tompo zao ny izy rehefa mpanjaka amin'ny fiainantsika sa tsy mpanjaka amin'ny fiainanao izy raha tsy mpanjaka amin'ny fiainanao izy dia zao dia manaiky hoe mpanoty ianao dia raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia voavonjy ianao zao dia lasa tafiditra ao amin'ny fanjakana teraka indray fa mpanjakanao izy tomponao izy zao rehefa manana an Jesosy ianao zay fanjakam-pisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra tamin'ny tenany ilaza itory anambara hoe niala tamin'ny maizina ao amin'ny fanjakany fahazavany mahagaga io mihitsy
tsy ingely ny resahany fa eto izany dia za epaza encore mbola amin'izao fotoana izao io ne lelezahany le arivo taona ry amin'ny apokalipsy 2:21 sambatra sy masina zay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany dia ireo tsy mba hananany fahafatesana faharoa fahefana fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka amin'ny arivo taona. Zay tsika zany vao miditra amin'ilay arivo taona tsara amin'izay zany fa efa miroso tsikelikely tsika. Fanjaka-pisorona ozy izy petery itsika fantatsika zany fa tsika kristiana zany fanjaka-pisorona zany fa itsika ireo lay mpisoron'Andriamanitra sy Kristy dia itsika le miara-manjaka amin'ny Kristy arivo taona fa le arivo taona tsy amin'ny ho fa itsika zao zany zao mihitsy tsika dia efa miara-manjaka amin'ny Kristy arivo taona. Ary ny fanjakana ny tena mahitana hoe milay le mpitondra dia tsy hoe mpomba anazy daholo ny filoham-pokotany sy ny maire sy ny député sy ny sénateur sy ninona fa le misy mpanohatra nefa izy mbola manjaka ihany. Ary ny mpanohatra dia tsy afaka manao ninina raha tsy amin'ny sitrapony amin'izao fotoana izao ne zany no mitranga zay sitrapon'Andriamanitra ihany tsy maintsy tanteraka na inona na zavatra mafy aminao araha dia avelan'Andriamanitra hitranga izy zay vao mitranga aminao. Ny antony ahatonga anao hitovy endrika amin'ny Kristy. Zay mahatonga antsika miteny hoe zavatra rehetra miara-miasa so zay tian'Andriamanitra. Eo zany verenantsika amin'izay le hoe fitsanganana voalohany zany le nolazain'zareo hoe misy fitsanganana ray roa telo efatra telo izy teo sa efatra faly misy maromaro fa satria misy voalohany dia mila misy faharoa zany. Eny tompoko Efesiana 2:2 ianareo dia efa novelomina fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Tsika ne zany maty ara-panahy fa mitsangana le fitsanganana zany fitsanganana ara-panahy eto raha ny teneny hoe novelomina dia ny 9 ka hatramin'ny 7 izy mazava kokoa hoe Andriamanitra nefa manan-karena famindrapo noho ny alebean'ny fitiavany izay nitiavany antsika ka fony mbola maty ny fahadisoantsika dia novelomina niaraka tamin'ny Kristy. Fahasoavana namonjena anareo niara-natsanganytsika io le fitsanganana voalohany le fahaterahany indray ny fitsanganana voalohany niara-natsanganytsika dia niaraka passé indray eto efa any an-danitra ane zary zareo tsy haiko nareo na miaraka amiko za efa any niara-napetra ny any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy satria za miaraka amin'ny Jesosy miaraka amiko mba hasehony amin'ny andro avy ny arena amin'ny fahasoavan-tsitalany sy ny amporam-panahiny antsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Zay le mahatonga le hoe eto le izy dia zao le izy rehefa zay izy dia zao hoe raha niara-natsangana tamin'ny Kristy nareo dia zavatra any ambony amin'ny toeran'ny Kristy zay mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra zay ny saina fa tsy ny zavatra tany fa paoma fotsiny tany. Anankiray amin'ilay fanjakana tsy nety azo ny diony ampianatra mihitsy io resaka fanjakana io. Asan'ny apôstôly 2:1 ka hatramin'ny 9 koa izay tafangana teo dia nanontany izy hoe tompoko amin'izao ve ny ampidinao amin'ny fanjakana ao amin'ny Israely sa amin'ny arivo taona dia ozy izy Jesosy hoe tsy anjaranareo ny afantatra ny andro na amin'ny fotoana izay nitendreny ray amin'ny fahefany rery ihany fa azo erenareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina anareo dia vavolombeloko manomboka eto Jerosalema eran'ny Jodea Samaria ary hatrany amin'ny farantany. Ny fanjakan'Andriamanitra araka ny lazain'ny Matthieu 7:12 dia itsika rehefa mitory filazantsara ka ny olona anankiray nateraka indray satria ninoan Jesosy dia tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mihitatra ny fanjakan'Andriamanitra amin'izay. Fa na ny olona tsy mino an Jesosy Kristy ary dia mbola eo ambany fahefany Kristy ary fa déjà epazo encore foana izy aloha raha mbola izao mandra-piverin'i Jesosy tanteraka tsara zay. Isaia 2:2 ty le nataon'ny faly teo hoe roviana ary ty vao tanteraka dia niranay zany tamin'izay mbola kely dia zao hoe zaho no tonga ny barany any vohitra misy ny tompontsika manerinery ambony avoana dia inona miara-mizotra isika ho any Jerosalema vaovao. Tapony tendrombohitra tanjozotra ny firenena rehetra akany satria asandratra avo avoana io tsy le ary mihitsy aloha fa efa mba nomeny tompo fahasoavana nakany fa loin d'être anio ny Jerosalema tompoko dia le toerana andehantsika hiakatrany tendrombohitry ny tompo ao amin'ny tranon'Andriamanitra Jakoba zay. Jerosalema dia sy Ziona le tendrombohitra misy ny Jerosalema dia misy ny tendrombohitra Ziona ary eo amin'ny tendrombohitra Ziona mipetraka ny tempoly ary eo amin'ny tempoly Andriamanitra no mitoetra ao tsika
fa pominy sary no hoan'ny ankizy fa rehefa lehibe anao dia ozy izy Jesosy hoe ho avy ny andro tsy eto amin'ity tendrombohitra ity na iran'ny Jodisy Samaria no ivavahanareo amin'Andriamanitra fa izay mivavaka amin'Andriamanitra dia mivavaka amin'ny fanasiny fahamarinana. Mivavaka amin'ny fanasiny fahamarinana. Raha marina anie zany Jesosy amille. Izy mihitsy mispiritualiser ale izy fa tsy tsika akory mamorona an'izany. Dia io zany tsika mahita hoe ianao rehefa miverina amin'ny tompo dia izay dikan'io hoe tranon'Andriamanitra Jakoba io. Verina amin'ny tompo, fiverenana amin'ny tompo, ary io firenena rehetra. Lahoana tsika malagasy mba ho tafiditra anisany satria ny firenena rehetra no hitanjotra makany. Olona avy amin'ny fiteny sy samy hafa fiteny ozy izy ny Apokalipsy 10 no hiverina akany. Dia jereo eny lazany azy avy any Ziona ny voan'ny lalàna ary avy any Jerosalema ny tenin'ny tompo. Zay afa amin'ny tenin'Andriamanitra misy ny Baiboly, misy ny tenin'Andriamanitra, dia io no arahantsika, io no ianarantsika, io no andehanantsika, mandeha makantsika amin'ny zavatra rehetrarehetra io. Lazainy avy eo 14 hoe tsara amin'ny firenena izy ka ho mpanilanelana amin'ny firenena maro dia anefi ny sabano angady reny ny lefi no ety boaloboka ny firenena dia anainga sabatra mely firenena hafa na tsy anatra hiady tsony sy ny rehetrarehetra. Fa miresaka eto izy zany miresaka an'ilay olona miverina amin'ny tompo. Ny olona miverina amin'ny tompo dia tsy ny jiosy ihany fa ny olona amin'ny firenena rehetra misy gasy vazaha japonais sinoa sy karana ao daholo fa ny efesianina 2 mametraka azy. Maninona no tsisy ady tsony satria izay ny asan'i Jesosy dia ilay izy mbola tsy tanteraka hoe ato isan-jato fa rehefa miveriny Kristy dia tanteraka izy hoe Kristy mihitsy no nampihavana antsika roa tokota ka nahatonga jiosy sy ny hafa firenena ho iray. Tsisy tsoa zany hoe ty jiosy ty hafa firenena fa lasa ray. Tamina noloran'i Kristy tenany dia naharoda ny ridrina nampisaraka antsika sy nahatonga antsika ny fankahala. Nofohanan'i Kristy ny lalàna jiosy mba mididy mampitsipiny mba hampiraisany antsika roa tota amin'ny tenany ka anaovany antsika olom-baovao tokana. Toy izany nafitahan'i Kristy fampihavanana, nahafatesany teo amin'ny azy fijaliana dia manafoana ny fifankahalana ka manambatra antsika roa tota na tsy mitovy ary isika ho tena anankiray ihany sady nampihavana antsika tamin'Andriamanitra. Ny rany teo amin'ny azy fijaliana ozy izy indrindra raha mamonjy nampihavana antsika tamin'ny Andriamanitra sy tamin'ny olona samy olona. Dia izay le tiany Isaia 2 resahana zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao amin'ny Kristy. Dia toizantsika amin'izay hoe le tany zava-dehibe satria tany mihitsy ny nanamboarana ny hatrany amin'ny Genesis 1 nampanantenaina tany Abrahama ary tsy maintsy manjaka eto ambonin'ny tany isika rehetra. Hébreu 7:10 vakiko amin'ny DM izy dia hitanareo tsara ny filazany azy hoe tamin'ny mpinoana ny nafatesan'ireo olona rehetra ireo les zéros de la foi reto zany fa en particulier reto Abrahama, Jakoba, Abrahama, Isaka ary Jakoba maty tamin'ny finoana reo izy tsy azony akory izay nampanantenain'Andriamanitra azy. Le tany tsy azony, tsy nazony tany io ne Abrahama tsy nazony io ne Isaka mba manao ino moa fa vovo dia tretreman'ny Filistina foana, ny Kananita foana. Tsy nazony io ne Jakoba farany izy dia lasa nandeha nanao sesitany tany Egypte. Tsy azony akory izay nampanantenain'Andriamanitra azy kanefa nitazan'ireo sy ny arabainy avy lavitra. Koko satria izy tao ihany fa tsy tompo-tany izy, tao Kanana izy fa tsy tompo-tany tao izy mandra-pahafatiny. Tsy azon'le izy ary dia niaiky izy rehetra fa vahiny sy mpivahiny eto tany. Tsy eto vahiny fotsiny tsika eto dia mpivahiny mandalo ihany tsika eto amin'ity tany ity. Ireo olona miteny toy izany dia mampiharihary fa mitady izay tanindrazana izy. Tady ny tanindrazana izy fa ny milaza hoe vahiny sy mpivahiny eto hoe tsy eto ny anay. Ka raha ny tany Nelanina manina azy tany Oran-Kaldeana na tany Arana dia mbola nisy fotoana nahita fotoana iverenana any izy, afaka nakany Arana izy, afaka nakany Oran-Kaldeana izy raha izay le tany tadiavina satria tsy nety azy ny tany Kanana. 15 saingy
tany razana tsara lavitra no iriny dia le aiza any an-danitra fa tsy eto. Izany tsy mahamenatra an'Andriamanitra ny antsoina hoe Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, satria olona efa nanamboaran'Andriamanitra tanàny reo. Any tsika no manjaka any. Fa zao tsika efa manjaka, fa mbola tsy manjaka. Déjà et pas encore. Fa rehefa any le izy tanteraka, dia izay ty apokalipsy toko farika amin'ny 20 ty rehefa tapitra zany ny arivo taona. Ny arivo taona zany hoy isitsika dia le iainantsika zao. Zao tsika efa manjaka, miara manjaka amin'ny Kristy. Fa raha mitady tany, dia mbola isy le tany. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao, dia any le tany, dia any tsika le manjaka amin'le tany le tena izy amin'izay. Fefa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany. Ny ranomasina tsy izy tsony. Ranomasina eto koa dia mbola tsy azo raisina ara-bakiteny, fa ny ranomasina indray zany midika hoe KO ao amin'ny Baiboly. Ary hitako ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy tany an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakariny efa miaingo eo amin'ny vadiny. Io le tanàna dia jereo tsara amin'ny fivoaran'ny progression de la révélation, ny ainga amin'ny sa Andriamanitra, sa Edena, dia mifarana amin'ny ville Jerosalema vaovao. Miainga ohatr'izao etỳ tany dia miakatra amin'ny sa io zany dia niroboroboana, miasa sy mitandrina. Tsy vitan'ny olombelona io fa isomban'ny olombelona zao io, tsy vitan'io fa Andriamanitra manamboatra tanàna ao antsika. Efa vonona le tanàna miandry fotsiny, avy Jesosy eo maranata, ny andro fiverenan'i Jesosy no andrasako. Ao arany farany dia farany amin'izay tsika fa efa tapitra ny lera. Tao anaty ny bokin'ny apokalipsy zany dia mpino tao anaty fanenjehana ny nanoratany Jaona. Na i Jaona nanoratra koa aza dia tena tao anaty fanenjehana. Fa ny antony nanoratany Jaona ny apokalipsy dia hampaherezana an'ireo mpino miarana fahoriana mafy reo. Hampaherezana an'ireo hoe lehibe lavitra ny herin'i Kristy. Ary Kristy foana manjaka sy manapaka, tsy maintsy izy ihany ny rôle. Izy no mitantana an'izao tontolo izao. Tsy afaka manao zavatra ninina mihoatra n'izay avelan'Andriamanitra ataony mpitondra eto amin'izao tontolo izao. Eo ambany fahefany tena izy manapaka eto amin'izao tontolo izao. Na eo ary io ratsy io dia izy foana manapaka sy mandresy foana izay miaraka aminy. Zay no natonga anazy hoe le olona le mpino fiangonana. Apokalipsy toko fa 1:12 sy fa 12 dia hoe tena tsy nakamamina ny aintsony ara reo olona reo. Satria hitany loatra le fitiavan'Andriamanitra dia mbola ho tsarainy mbola ho tsarainy ireo mpitondry ireo satria Andriamanitra foana ny tompon'ny teny farany. Ny fahoriana lehibe dia zao ny fandehany Jaona toko fa 17 zany teny zany lazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana ety amin'izao tontolo izao na hitanareo fahoriana, nefa matoki fa za efa naharesy zao tontolo zao. Ny fiainantsika ety ambony tany zany dia fahoriana lehibe foana, fahoriana lehibe foana. Ary tsisy mihoatra an'izany na vao mijery fotsiny ary angentsika nahazo kristiana tany Afghanistan vao aingana teo fa raha mba hitanao zany mpino endasy ny asanina deo ao anaty menaka mamay, dia ianao ve teny hoe non mbola tsy tena le fahoriana lehibe zany mbola ho avy le izy. Ary le fahoriana lehibe dia zao tsika tsy arany fa tonga dia hoentin'le tompontsika mitsaokintsika, fa tsy mahavita miatrika an'izany. No lehibe ny tompontsika, vita ny mampiatrika anao an'izany rehefa tonga izany zavatra zany. Matoky fa zaho izy efa naresy zao tontolo izao ny amaranantsika azy dia te zao ny tena zavatra lehibe indrindra. Filipianina toko 7:20 sy 20 hoe fanjakantsika rahalahy sy anabavy dia avy any an-danitra, ary avany koa ny andrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo. Amen. Andinona io? Anovany tenantsika hitovy endrika tenantsika voahetry ty mety marary vavony, mety nona, mety mitomany, mety ho faty, mety matavy, mety mahi. Anova ity tenantsika voahetry ty hitovy endrika amin'ny tenany voninahitra, fa rehefa midina avany izy miveriny Jesosy dia amboninahitra lehibe. Mitovy amin'ny voninahiny araka ny fiasan'ny heriny izay izy mampanaiky ny zavatra rehetra eo ambany fahefany. Misaotra nareo naharitra hatramin'ny farany.
zay ataony fotsiny. eny arany somary tena betsaka ihany tsika misaotra an'andriamanitra aloha ny amin'izay fa raha ny tena izy hoe tokony mbola manana eo amin'ny adiny ray eo tsika no ny fanarahana tamin'izy roa lahy ohatra hoe am'roakatra amin'ny telo amin'ny telo ka hatramin'ny efatra dia eo amin'ny efatra ka hatramin'ny dimy ny fanontaniana dia azoko antoka nefa be da be ihany mety hoe fanontaniana ho anontaniantsika tsiraray avy ao anatin'izay dia aleo alefa ihany ary le fanontaniana na sara zao mbola tsy haiko hoe inona za ngamba poste mille ia dia tsy haiko mety misy afaka manampy ataon'ny fiderana ve zafady sy io zany ametraka fanontaniana ary ny afaka mifandrombaka dia tsy haiko atsangano ny tanana ary ny alefaso amin'ny kristian alefa voalohany ia miarabantsika vetivety fotsiny andraso misy taridalana kely raha afaka miteny fotsiny hoe ho an'iza le fanontaniana raha ho an'ny ray manokana hoe iza ny tena tianareo alaim-baraka dia avy eo aza atao hoe ho amin'ny faly fa manahirana dia zay amin'izay fantatray fa raha hoe tsy tena misafidinareo fa zay te hamaly dia afaka atao koa zay misaotra ho an'ny samy ho amin'ny faly izy ny tena marina faly au pluriel i faly raha voangy voalohany angamba aloha tiako antaniana hoe i faly rapanuel ny tena hoe raisina ho symbolique zay le izy faly rapanuel le apocalypsie toko faharoapolo dia tiako fatarina ny valitenin'ny faly ao anatin'le izy dia manarak'izay ho amin'ny faly rapanuel ny teny ianao teo apocalypsie toko fahaenina le fitsanganan'ny rasetrety ataoko teny frantsay ny ianao manko dia eo amin'ny andiny fahaenina ianao ny teny hoe le olona masiny raha reo dia le olona le nitsangana tamin'ny maty dia ireo olona izay maty ara-panahy no nateraka indray zay mifahazoka le izy le toko faharoapolo andiny fahaenina fa ny any tiako antaniana ny faly rapanuel satria faly rapanuel manko teo ny teny hoe ny andraisana an'le apocalypse ny andraisana an'le hoe fa manina ny symbolika dia nisy anakefatra mo anakefatra zay vaovaovao tamiko hoe idéaliste prétériste futuriste historique dia eo amin'le toko faharoapolo eo inona no nandraisanao an'le izy eo amin'le toko faharoapolo dia mifampitohy an'izay koa le hoe tsy eo amin'ny andiny fahaenina ihany manko ny teny le Arivo Taona fa rehefa mandinika tsika tena ohatrany hoe misy tantara ohatrany hoe tena scénario tena hoe scène mihitsy le izy aizy io toerana io raha miteny fotsiny zao tsika ohatra eo amin'ny andiny fahaefatra hoe mahita seza fiandrianana be da be tsika dia nahazo fahefana hitsara dia aizy io toerana io aiza no miseho le toerana dia mifanontaniako manko hoe raha ra-panahy zany ve any an-danitra ve zany sa aiza dia tiako azavaina koa hoe inona le eo amin'ny andininy voalohany hoe i Jaona nahita anjely nidina avy any an-danitra izany hoe ilay scène zany raha le andininy voalohany ity no fahazoko azy dia tsy any an-danitra izy aloha zany voalohany indrindra fa tsy any an-danitra ve zany le izy fa ety an-tany dia nefa reo amin'ny andiny fahaefatra milaza anna fitsarana aloha zay amaly rangaha zafady ia teny ohatrany hoe zavatra fa raha afaka atao hoe foy le fanontaniana mbo amin'izay satria indraindray sady lasa tsy mazava aminay no lasa dininay ka hatramin'le voalohan'le fanontaniana raha lavabe le fitsahaona sa mihitsy eny ary voalohany aloha tena zay mihitsy niaraka ny teneniko teo le fomba famakinan'le boky ny apocalypsie ny samihafa tena tsy mandaa mihitsiny ny pré-milléniariste hoe misy langage symbolique misy teny misy symbole ny ao anatin'ny boky ny apocalypsie zavatra anankiroa angamba no teneniko fa za tsy ndeha amaly be dia be ao anatin'ilay izy fa ny voalohany dia izao ao anatin'io raha hoe le genre manko ny resante hoe le karazan-tsoratra misy karazan-tsoratra samihafa ao anatin'io ten'Andriamanitra io ao anatin'io boky ny apocalypsie io misy hoe raha ny firaisiny amila azy zany dia ataontsika hoe misy an'ireo lafiny fomba famakina azy hoe fa raha le genre zany raha le karazan-tsoratra zafady dia karazan-tsoratra hoe symbolika no tena hoe midominao
fa raha amin'le fijery prémille sady misy symbolique ao no misy genre épistolaire ao épistile ireo toko faharoa ka hatramin'ny toko fahatelo ireo tena épistile ireo no misy genre maromaro mifangaro zany ao anatin'io boky io dia eo isika no mamantatra hoe eo ny isika no mila mandinika amin'ny fitenena azy dia hoe priorité du passage hoe amin'iny teny manokana iny dia inona eo amin'io fotoana io a inona le genre zay ampiasaina ao anatin'io boky io zay ny ray faharoa raha misy ny symbole dia zany symbole zany tsy maintsy misymboliser zavatra zay ny tiako tenenina tsy misy symbole hoe miantokantona fotsiny zany fa io symbole io maneho zavatra io ary rehefa maneho zavatra le symbole dia le teny teo le nampiasaina ireo miveriny mipitsy ny ohatran'izany tena maneho mihitsiny hoe tsy araka le tenena teo satria zavatra any an-danitra io ka sarotra hazavaina dia teneny mihitsiny hoe tahaka satria tsy hainy ny fomba zay tena hoe andeha amoahana an'le izy azonareo donc tena hoe rehefa mampiasa symbole izy zany dia mazava ny teny hoe mampiasa symbole izy fa rehefa tsy mampiasa symbole izy tsy anatin'izay genre izay izy fa hoe anatina genre hafa anatin'io taratasy io ihany zany misy genre maromaro ohatra ny taratasy sasany ihany ohatra ny taratasy numérie deutéronomie hafa zay hoe ao anatin'io sady misy genre ny lalàna no misy genre ny tantara mety mitranga zany anatin'ny taratasy iray misy genre misy karazan-tsoratra maromaro mety mitranga zay dia ao anatin'izay justement hoe araka ny teneniko eo misy ihany koa ilay teny izay ampiasaina ilay teny manokana zay ampiasaina ohatran'le hoe tahaka no maneho antsika hoe symbole no hazavainy eo sa hoe tsy symbole no hazavainy eo mazava ho azy tsy misy prémille makaarabaky tenyny apocalypse toko voalohany ka hoe horera zany jesosy po izy teo raha fa tsy arovako anazy tsy misy makana azy nohony amin'izany izy fa tena ekenay mihitsiny hoe symbolique io famakinan'io zavatra io fa misy ampahany ao anatin'io sady symbolique ny aspect sasany fa ny sasany tena maneho ny zavatra hitranga tantara mba hampahereza anatin'ny reto olona zay ao anatin'ny fanenjehana lehibe tamin'ny taona fa 9 ka hatramin'ny 5 tamin'ny fotoana ara-tantara io ka tsy haiko raha azonao le tiako atongavana hoe mino tanteraka ako fa misy lafiny symbolique anatin'ny apocalypse tena mino tanteraka an'izany ako tsy mila ary mbola nisy ny anarako aza teo fa isorako an'ny raha lafaly zany amin'le lafiny sasany amin'le izy hoe anehoana an'izay fa tsy izy rehetra no atao hoe symbolique ohatra fotsiny amin'izany mbola mifandray amin'le fanontaniananao dia amin'izay ameko an'le micro le teny hoe anastasis le teny hoe fitsanganana le ao amin'ny fitsanganana voalohany ao amin'ny apocalypse toko faharoapolo andiny faefatra zay nyteneny ny raha lafaly teo hoe io le ao amin'ny efesiana toko faharoa dia fitsanganana ara-panahy tsy resaka hoe régénération nampiasaina fa tena hoe fitsanganana le teny hoe anastasis teny ampiasaina eo tsy ampiasaina amin'ny fomba hafa ankoatra ny fitsanganana ara-batana io ny teny ampiasaina ny amin'ny korintiana voalohany toko 5 ilazana an'le fitsanganana ara-batana ny Jesosy Kristy ka raha mitoerana rehetra ao anatin'ny baiboly ampiasaina ilazana hoe fitsanganana ara-batana io dia manina tampoka eo le izy lasa fitsanganana ara-panahy ohatra fotsin'izay asatra mitovy amin'le teo ihany ny apocalypse dia araka lazaiko teo misy le symbolique idéaliste dia misy ihany koa ny contexte ny jaune ny ainany tany dia misy ihany koa ny futuriste mitovy amin'ny nytenen'ny faly dia misy izy rehetrarehetra ireo fa ny apocalypse toko faharoapolo dia ao anatin'ilay zavatra ho avy any aoriana any zavatra ho avy nambaran'le anjely any jaune ka raha nidina avy tany an-danitra le izy dia io tena mitranga mihitsy eto amin'izao tontolo zao fa tsy zavatra mitranga hitanao maso fa zavatra mitranga sy azonao iainana ore olona raha milaza izy eto hoe nosamborona ilay dragona dia le maina ranatra anainy dia ndevoly satana ka nafatony Arivo Taona devoly zany io jereo ny expérience ny devoly nanomboka tamin'ny adamaseva izy nefa niasa mandraka androany dia maninona itsika zazakely vao 20 taona rehefa mandroaka devoly amin'ny anaran'i Jesosy dia miala izy satria efa avalo efa resy zany efa fatotra zany sary anaovan'ny John Bunyan anazy amin'ny voyage du pèlerin dia lioan'iny sa léopard iny nanaovany anazy
fa mifatotra sady banga le izy fa de izy fotsiny zany ny atao tsy afaka manao niny iny zany raha tsy avelan'Andriamanitra manao zavatra azonao ohatr'izay le izy zany de tranga eto le izy fa amin'ny tontolo tsy zavatra hita masonao zao fa amin'ny fiainanao le izy ny ahafahanao mahita azy ny arivo zany a antenitsika teo hoe 7 isana fahafenona de ny zay boribory 100 arivo a de milaza be deaibe lava be tsy hita farany 10 izy zany de efa be deaibe 100 izy a mbola betsaka lavitra fa ny arivo izy efa tena efa be deaibe de ohatr'izay le famakiko azy soda tompo iza manao akanjo manga de aveo tahina de aveo izy ny fanontaniako voalohany de fangataham-panazavana amin'ny prémilier tsy azoko prémiliariste prémille somary miandahy kely amin'iny a mantsiny de tia angataka fanazavana mahakasika an'le le izy avy zany a nyresaka zavatra anankitelo zany le atao anatin'le fanjakana Arivo Taona raha misy hoe tsy maintsy hoe eo zany le olona eo le mpanjaka aloha de olona anjakaina de le toerana anjakaina de mahakasika le olona no tiako kasihana bebe kokoa raha arak'le fanazavana teo a de ny olona ny fiangonana zany ny fiangonana no anjako anatin'io ka melohan'ny idiranao anatin'le fanjakana melohan'ny anjakany Jesosy miaraka amin'ny fiangonanao a de tokony efa isy aloha ny ino moa izy teo fitsanganana maty zany misy de zany hoe efa miova zany le corps tsy corruptible ntsony ny tenan'ny olona zany fa efa le incorruptible de fanahoana nefany a ao anatin'le millénium mbola misy maty mbola misy marary fa ngatsy efa le fiangonana efa novain Jesosy daholo reo anatin'ireo zay le fanontaniana voalohany de fanontaniana faharoa zany ohatrany hoe fangatahako fanazavana kely ihany mety azo mitombona ve reny calendrier eschatologique reny le hoe 6000 ans zay ny tany de 6000 ans zay ny tany a de raha ohatra hoe 6000 ans misy tean'Andriamanitra hoe un jour égale 1000 ans de 1000 ans égale un jour de raha ohatra zany zao efa 6e jour zany zao tsika de le 1000 ans raha ohatra hoe ny ao anatin'ny herinandro zao 7 jours de ao anatin'le 7 jours zany a misy an'le zany hoe fitsarana de mety marimarina ve zay hoe ao anatin'le fitsarana iny zany a le ohatran'ny hoe zay millénium zany hoe resaka fitsarana zany eo anatiny mety marina ve zay calendrier hitako tany anatina internet de fanontaniana farany sisany a de hoe mety azo antenaina ve ny mety mbola hiverina rafi-piarahamonina ohatran'izao ihany ve ny ao anatin'le millénium zany hoe mety hisy mifanambady ve eo anatin'izany a mety mbola mba hisy progrès technologique avy eo anatin'izany sa hoe mba ohatratra ny ahoana re zany de fanontaniana mahakasika any amin'ny farany any amin'le mille de hoe mahakasika le grande tribulation tenenao farany teo le fahoriana lehibe ngamo mety efa misy ve fahoriana lehibe a échelle mondiale zany hoe le fahoriana presque zany fahoriana iainan'ny kristiana de raha farany mafy a de échelle locale zany hoe anatina locale anankiray fa mety efa misy ve ny fahoriana lehibe a échelle mondiale mihitsiny zany hoe tena hoe concerné daholo ny kristiana ray manontolo de ny faharoa manarak'izay de hoe ngany le fahoriana lehibe lazain'ny ten'Andriamanitra ngamo tsy efa nentin'ny Jesosy teo ambony azo fijaliana daholo a ny fahoriana tokony hoentin'ny kristiana zany hoe le fahoriana lehibe le teneny ao amin'ny apokalipsy le hoe efa karazana fitsaran'Andriamanitra mihitsy le izy manomboka eo amin'ny apokalipsy toko fahenina nga tsy efa le nentin'i Jesosy Kristy zany hoe ny kristiana ve mbola mendrika ny hitondra andreo hiatrika andreo fitsaran'Andriamanitra reo ihany misaotra tompoko. Ok, andramako valikony na araka an'izay tadidiko sy ihany koa averiko ihany hoe araka an'izay voambara ao anatin'ny ten'Andriamanitra anatin'ity angambany samy teny an'izany zay roa lahy teo hoe misy zavatra be deaibe izay nividin'Andriamanitra tsy nambara amina fomba mazava
ny antony nataony an'izay dia satria zao aza io kely efa ambarana io fa jereo mampiady hevitra antsika ohatry n'inona ka vao maika hoe bebetsaka no zao ny nambarany tsy haiko tsony hoe ohatra ny ahoana ny ela sa any indray ny fifantohan'ny saintsika eny ary ao anatin'ilay izy a raha ny finoan'ny prémille zany izy daholo no tafiditra ao anatin'ilay millénium dia io ihany koa misy ohatra ny amin'ny amila ihany misy fijery samihafa fa le olona le miditra ao anatin'ny prémille zany a ao anatin'ile millénium zafady fa tsisy dikany zany hoe miditra anaty prémille miditra ao anatin'le millénium dia ny fiangonana moa le araka n'io sary izay tsy hitanareo io dia ilay fiangonana le miverina miaraka miverina amin'ny Kristy andeha anjaka fa miara-miditra ao amin'ny ihany koa ireo izay ataontsika hoe voavonjy mandritry ny ilay le adintsika hevitra eto mandritry n'ilay fahoriana lehibe misy an'ireo olona izay mbola hoe iny mandritry n'iny fotoana iny dia ho tafiditra ihany koa ny prémille ny ankabeazan'ny prémille ataontsika hoe dispensationaliste dia mino fa hoe ilay fitsarana ao amin'ny Matthieu toko fa 4 sy toko fa 5 dia io fitsarana io dia le vanim-potoana manokana alohan'ny hidirana ao anatin'ilay millénium moa izany dikan'izany hoe zany misy an'ireo olona ilay avy any an-danitra dia misy an'ireo olona izay mino mandritry ny fanenjehana lehibe fahoriana lehibe fa ihany koa ireo olona ireo eny tompoko mbola hiteraka satria hoy izy isika hoe aviaiza ny fahotana dia aviaiza n'inona na dia hoe ireo olona ireo avy eo mbola hiteraka ao anatin'ilay millénium ary iny tena hoe anisan'ny teboka anankiray voalohany indrindra zay tsy voalaza mazava ao anatin'ny ten'Andriamanitra dia anisan'ny hoe ataontsika hoe ilazan'ny olona hoe faiblesse nylay vu prémille moa zany satria hoe tsy mazava ao anatin'ny baiboly izay zavatra izay fa hoe mbola hiteraka fa le hiteraka zany reny olona ireny dia ireo olona izay miteraka ireo satria mbola tsy ao anatin'ilay hoe any amin'le ina moa ty le lanitra vaovao sy le tany vaovao le tena hoe navozina tanteraka dia ny amin'ireny misy ny anota ary misy ny hofaty satria izay anehoana fa hoe tsy vokatry ny faharatsian'ny satana irery ihany araka ny finoan'ny olona maro zany dia hoe satria efa voaozon'ny satana ny anota sy ohatran'izany mahatonga ny olona manota sy ny tsisa hoe mandritry ny ovanim-potoana io satana zay efa voafatotra kanefa na dia efa voafatotra azy izy dia mbola ho isy ny fahotana sy ny fahafatesana zay zany raha ny amin'ny teboka anankiray iny ho isy fandre-pahalemana nefa ny amin'ny ankapobeny zay no resahan'ny toko sasany araka ny teneniko taminao teo Isaia toko fa 5:20 Isaia fa toko fa 7:20 afaka jerenao ihany ny amin'ilay hoe le fiverenana zay fandre-pahalemana fiadanana ankapobeny izany eo ambanin'ilay fitantanan'ilay Messia zany aty an-tany ho isy ve ny fivoarana ara-teknôlôjika zay tsy azontsika an-tsaina sy ohatran'izany tsy haiko zany mbola tsy tany fa ny zavatra fantatro fotsiny dia zao hoe satria Andriamanitra mamerina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra dia satria ity saintsika ty koa ilay vitan'ity disque dur ty amin'izao efa corrompu zany efa vokatry n'ilay fahalavona dia miasimba amin'izany fotoana izany le satria misy miverina misy akingy an-tsaina izay nanana tany amin'ny voalohany zay ho ananantsika indray dia tsy haiko zay ho vitantsika fa anytsika mahita azy raha azoko tsara ny fanontanianao dia hoe amin'ny fahoriana lehibe dia mondial ny persécution ny kristiana tratrako enao ahoana nisy ny persécution an'ny kristiana nefa nareo efa manjavona mbola afaka makany amin'ny faly ianao manao kory bebe kokoa fa misy tsy azonao misy contradiction zany ka mieritreritra zany hoe ao anatin'le fahoriana lehibe dia zay kristiana tsy voaray zany hoe tsy hoe kristiana moa zany misy ny mety hoe misy tsy voaray zany ny amin'le fiverenan'ny tompo voalohany dia zay olona zany ka mbola miorina ao anatin'le izy tafiditra ao anatin'le fokony Israely ho avotana ihany koa fa mety hoe zareo no enjehana be ok misy fokony Israely misy kristiana tsy miorina misy kristiana miorina misy fanenjehana be dia be misy manjavona misy inona tena tsy arako ranga fa aloha zao fona aminao fa tsy haiko mamaly zany dia faharoa le hoe fitsarana le fahoriana lehibe dia raha mamaky ny Joely ianao raha mamaky ny Petera ianao dia hozy izy Petera hoe ny fitsarana ny tena manomboka ao amin'ny tranon'Andriamanitra mihitsy
manomboka ao zay vao mahazo ny rehetrarehetra fa le izy fitsaranao antsika fanadiovana fa ny zao tontolo zao fandringanana dia izay fotsiny le izy ao ie ho an'ny zokobe falindra-panoelona ny anankiray hoe satria tsika manaiky ny tenin'andriamanitra ho baiboly ho tenin'andriamanitra manontolo ny apokalipsy zany a inotsika eo tena tenin'andriamanitra ny toko faharoapolo dia tamin'ny taloha zany ny tenin'andriamanitra efa nandeha ny profesiany a dia tateraka ohatra hoe efa nandeha ny isaia hoe ho teraka ny virjiny a dia tena teraka tokoa ny virjiny taty aorina dikan'izany zany misy profesia nandeha dia tateraka fa raha rehefa mijery ny amilna dia lasa interprétena ho lasa spirituel daholo amin'izay le izy après rehefa amin'izao tsika miteny zao zany hoe tsy misy ny arivo taona fa efa amin'izao fotoana zao ny arivo taona hoe zokofaly teo dia ny fanontaniako zany hoe ahoana ary zany fahamarinana iza zany no miteny amin'ny amilna hoe tsy misy ny arivo taona satria ny apokalipsy toko faharoapolo mihitsy no milaza fa isy ny arivo taona farafakely ny anakefatra ao anaty baiboly enina ny milaza fa isy eo dia aiza ho aiza zany le faneketsika n'izay mihitsy a le tena fahamarinany tenin'andriamanitra ao anatin'le izy a raha hoe tsy moa ve tsy lasa hoe double herméneutique zany zany zavatra izany saotra betsaka ao tsara mihitsy ianao ainao tsara mihitsy le izy ok ino le fanontaniana teo azvazany tsy milaza mihitsy ane za hoe tsisy ny millénaire ny arivo taona e fa zao le izy le fotoana lava be iainanao anaty fihavanana amin'andriamanitra sy fihavanana amin'ny sampino ary kristy no tompo sy mpanjakatsika ary tsika dia fanjakana sy mpisorona miaraka amin'ny kristy zay daholo kelina zay ny baiboly ray manontolo ary ny andininy fahena amin'ny apokalipsy toko faharoapolo dia milaza n'izany mazava tsara e donc ny baiboly mihitsy ny manazava anazy zay ka tsisy double ny herméneutique a dia zao ianao tsy mahazo mandray symbole faly ny teny izany teo a dia rehefa faly miteny azy dia inono fa rehefa zaza inono ozy izy faly teo hoe ny symbole tsy maintsy misy zavatra tondrony voilà dia tsy maintsy manondro zavatra le izy ka ny baiboly ihany manondro hoe inona le tondrony le zao dia inona le tondrony le zao dia zay lazay ny testamenta vaovao no andraisako le izy ny tondrony zay fanontaniako ho an'ny faly anankiroa atomboko amin'ny faly ra-panoelona indray fanontaniako hoe le zavatra rehetrarehetra nazavain'ny faly ravoangy ao amin'ny testamenta taloha le hoe mbola tsy mitranga amin'izao fotoana izao fa hitranga rehefa tonga ny arivo taona ahoana ny fanazavan'ny faly ra-panoelona n'izay zavatra ny tenenina izay satria betsaka ny zavana teneniny teo mbola tsy hitantsika hoe tsy mitranga amin'izao fotoana izao fa andrasana rehefa amin'le arivo taona zay vao hitranga ny zavatra rehetrarehetra ahoana fandraisanao an'izay fanontaniana ho an'ny faly ravoangy ny arivo taona ve mifandradray amin'ny fanontaniana namana tatsy ihany le olona rehetrarehetra maty hatramin'izay aiza amin'izao dia rehefa tonga le millénaire dia miverina very hoe atao tamin'ny manjaka fanahy satria raha tsy miveriny jesosy kristy tsy mitafy an'le nofo sy le vatana vaovao dia fanahy ve zany ny miverina eto manjaka sa zay olona sisa velona manomboka le arivo taona dia ireo kristianina sisa velo ireo no manjaka miaraka amin'ny kristy ao anatin'le arivo taona dia mifanohy amin'izay ihany hoe le sa zay sisa taraiky amin'izany fotoana izany mandra-pahatonga le arivo taona no manjaka amin'le arivo taona fa zay maty rehetrarehetra hatramin'izay sy mandra-pahatonga an'io arivo taona io mijanona any amin'ny tompo ve dia tsisy tompo zany any satria miverina eto jesosy donc tsisy jesosy any amin'izay efa misy an'zareo amin'izao dia tsy aleo ve tsara lavitra le efa fiainana mandrakizay iainana vao maty tsara lavitra le mandrakizay no le arivo taona dia tsy aleoko ve mieritreritra an'le hoe tonga dia fiainana mandrakizay toy izay mbola le arivo taona zay vao le fiainana mandrakizay ohatrany hoe avany amin'le mandrakizay zany dia midina amin'le tsara le arivo taona
fa tsara kokoa le mandrakizay dia tsy aloako ve tonga dia mieritreritra n'le tsara indrindra toy izay le tsaratsara sotra to ia ohatran'ity ohatran'ity nge le namalitsika anazy hoe le tranony tompo le any tendrombohitra le andehanan'ny firenena rehetra amin'ny tanjozotra makany zay neny zava-misy amin'izao fotoana izao io tsika gasy io ingeka mizotra makany amin'le jerosalema ao amin'le misy an'andriamanitra le nilazain'i jesosy hoe zay le tsy madobla hermenetika anazy hitahina le nilazain'i jesosy hoe amin'ny fanasiny fahamarinana fa tsy eriananina na eriananina fa andriamanitra ozy izy dia mitady ny olona hivavaka aminy amin'ny fanasiny io ne efa zavatra mitrangy io fa eo zany le valiteny anankiray le balan'ny tsy mahay hoe déjà epas encore le izy tsy tanteraka zato isanjato le izy fa efa tanteraka izy efa io izy io efa io mitrangy io dao tsika ho any tendrombohitry ny tompo tena makany inge tsika io rehefa isaky mivavaka ianao dia makany tendrombohitry ny tompo tsy makany ianao sa any amin'tsisy andriamanitra ianao no mivavaka tsy any misy n'andriamanitra ianao no mivavaka dia zay ny fandehan'io avany ny voan'ny lalàna sy ny tenin'ny tompo ka tsy efa ambarany tenin'andriamanitra ve zay inotsika zato isan-dato tsy zany ve ny tadiavintsika sy anaratsika sy andehanatsika io ny andininy fa ty dia reo amin'izay le rehefa miteny izy eto hoe sabatra ho angady lefona ho etim-boaloboka ny firenena tsy hanainga sabatra mely firenena hafa na hianatra hiady tsony satria fakaty tsika io tsika le sampino misy pino miady bien sûr fa le rahan'i jesosy ny nampiavana atsika ray dia lasa miavantsika rehetra fandraso toizako ny toyany rehefa avy eo dia ny teny fahaly hoe jehovah manjaka amin'ny tany rehetra kanefa mbola misy fikominy eto ambonin'ny tany jereo tsara ity miteny fa tsy hianatra hiady tsony na ninona tsondry zareo ty zany le milay be fa ny Zakaria 4:10 nefa mbola miteny mbola misy fikomina ihany eto ambonin'ny tany elava ny andron'ny olona fiainana mandrakizay fa mbola misy mpanota nefa misy an'io tanova dia za pas encore koa zany le Arivo Taona dia mbola misy ny vokatry ny fahaterana amin'izany fotoana zany dia mbola misy manao koa satria mbola misy teraka zany rehetrarehetra zany dia c'est pas encore sy tena mbola pas encore le izy fa tsy tena déjà tanteraka tsara fa ny tsika io dia matoa zany rehetrarehetra zany misy hita amin'le texte rehetra Isaia 65 Zakaria 14 dia efa misy zao ne zany efa misy zao misy kristianina zao oke tsara misy kristianina tsy oke misy kristianina mifankaty tsara ny tsy mitovy hevitra ary ohatran'ny esifaly fa misy kristianina miady na mitovy hevitra ary ia andramako tadidy tsara le fanontaniana teo amin'izay valiko tsara raha tadidy tsara dia hoe ahoana tsara le ataontsika hoe io manko le olana anatin'le atao hoe état intermédiaire firesana an'le izy dia le état intermédiaire na resaka millénium na tsy resaka millénium dia olana io resaka état intermédiaire io satria ny fomba famohan-kevitra na andiny vitsivitsy eo anatin'ny ten'Andriamanitra tena mampiady hevitra teolojiana tsy akijana ary tena hoe ivelan'ity resaka millénium ty aza le izy ny tiako tenenina ohatra hoe Efesiana 4:7 ahoana na makinao an'izany ahoana zay hoe nisy olona nentin'ny babo izany ina dikan'izany izy ireo babo ahoana makaiza sy ny sisa dia any tena hoe manokatra zavatra vaovao ady hevitra vaovao le izy fa teneniko aminao fotsiny hoe inona le inoko ny ao amin'ny zay aloha le tapany voalohany le fantaniana dia hoe miditra ahoana ao anatin'io fanjakana io lay fitsanganana zay mahatonga anako le nanindry an'le teo le hoe le amin'le apokalypsy 2:4 dia miresaka momba an'le hoe anastasis le teneniko teo le hoe le fitsanganana amin'ny maty vaovao mino ahako fa amin'io fotoana io ny mpino rehetra ny fiangonana moa izany araka n'le filoanay hoe tiako be le terme le hoe nentin'i Jesosy ny afina fa na dia tsy zany aza fa bon afaka ho resahana zay fa le hoe na ery le fiangonana zay niaraka tamin'i Kristy zany zay miverina raha izy niaraka tany amin'ny Kristy zany raha fantatro tsara dia mbola tsy le teneninao hoe le mbola le tsara le amin'ny paradis satria mbola le fanahy ihany no any voalohany indrindra faharoa ihany koa mbola tsy tonga le lanitra vaovao sy le tany vaovao donc mbola tsy le
tsara indrindra zafady fa lasa mifangaro am'le fantanina faharoa fa azonao ny tiako atongavana fa ny mpino rehetra ny ataontsika hoe ny fiangonana izany no miaraka iverina aminy ary ihany koa hitsangana amaty araka ny io fijery eo ka teneniko hoe adievitra be io fa afaka tohizintsika manaraka koa ty adievitra ty fa ny mpino rehetra tany amin'ny testamenta taloha koa izay no anisany hoe tena hoe tsy hitovinay hevitra ihany koa zany momba n'le hoe le fanambarana sy ilay ivon'ilay finoana tany amin'ny testamenta taloha zahako tena hoe iny angamba ny lafiny anankiray tena hoe tsy mampitovy hevitra amiko fa ny anahako tsy hoe kisarisary mbola ho an'zazakely ny any amin'ny testamenta taloha fa efa ampy ho an'zareo iny fanambarana iny teny ohatran'ny hoe ny teny rehetra zay naloky ny vavan'Andriamanitra fa tsy ny testamenta vaovao ihany no mahasoa de zay mahatao anako hoe ny fototry ny fanantenana ny olona tamin'ny testamenta vaovao tamin'ny testamenta taloha dia mitovy amin'ny fototry ny fanantenana ny olona amin'ny testamenta vaovao dia Jesosy Kristy ihany sasany manantena ny aviny sasany efa niaina ny aviny de mino azy ok donc araky ny Ezekiela toko fa 7:30 andiny fa 3:10 sy 4:10 dia iaraka hitsangana mandritry ny fitsanganana voalohany ihany koa ny mpino rehetra ny amin'ny testamenta taloha donc ny mpino rehetra tamin'ny testamenta taloha dia ireo mpino rehetra teo anivon'ny fiangonana dia ireo rehetra zay ataonao ina moa tenenao anazy teo hoe tratra farany tao mandritry ny an'ilay fahoriana lehibe ireo no andeha hiditra ao anatin'ny millénium de mamaly an'ilay fantaninanao faharoa amin'izay ako fantatro fa zay valy omenay vetivetika eto tsy afaka hoe afapohanareo zato isan-jato satria zay mihitsy le natoran'ny zavatra ohatran'izao tsy afaka tena hoe mivalapatra zay fa be deto fa raha hitana tena marina mihitsy n'izay teneninao zay hoe raha efa misy an'le tsara indrindra de tsy aleoko ve le tsara indrindra toy izay le mbola tsara fa tsy tena tsara be zay le fantanina teo sy ohatran'izany ny amiko tsy any amin'izany ny hoe nijerevako azy fa zao fotsiny hoe zay tontolo rehetra izay ny foroan'i Jesosy de tsy maintsy anjakana zay ny amaliko azy zay ny tontolo rehetra zay ny foroan'i Jesosy de tsy maintsy anjakana anisan'ny tiako moa no nanindry ny faliraha voangy an'le tamina mary fantanina teo sy nanindry an'le Matthieu toko 4:20 nilazana hoe fa aminanina mialoha hoe zavatra iseho mialohan'le arivo taona ohatra ny nanindry zavatra tahak'izay ianao ny Matthieu toko 4:20 dia ny premil koa mijery hoe anjaka physiquement avy ao Jérusalem Jesosy zavatra ohatr'izany dia ny fomba fahazako azy fa diso hoe raha misy diso azafady dia mamaky an'ilay Matthieu toko 4:20 dia misy teny ohatr'izao mahakakana ahoana ny fomba hamakitsika teny ity dia lasa tonga amina conclusion tahak'izany misy teny eo mametraka fanontaniana aloha ny mpianatra hoe lazaonay ny famantarany aviany farany ny atongavanao sy ny fiafaran'izao tontolo izao dia le izao tontolo izao teneny eo tsy tia monde ity fa raha amin'ilay teny fototra dia aiônos vanim-potoana ilay izy fa tsy cosmos dia eo zany hoe air dia ny misy teny anankiray koa milaza manao hoe mamerina any amin'ny toko 7:20 Jesosy miteny dia amin'ny 4:20 koa izy rehefa miresaka zavatra be da be hoe misy ndray raisina ndray tsy raisina ho avy no tahaka tamin'ny vanim-potoana anao dia misy anankiray teneny eo toko 38 na 39 hoe tsy ho foana ty taranaka ity fa raha mbola hoeto ity taranaka ity ozy izy dia iseho zany famantaran'izany dia ny fanombohany koa Jesosy miresaka hoe izy tempolo ahoriny tsy natao tanana fa ty tempolo le ao Jerusalem io zany hoe oravany dia izy tempolo vaovao ahoriny dia ny tiako anontaniana zany hoe raha miresaka Jesosy hoe ho an'ity taranaka ity reto famantarana teneniko ity ny iseho dia ahoana no mahatonga le eritreretan'ny faliravoangy mbola ho any eoriana any dia fantana faharoa hoe aza aloha manomboka eo amin'ny andiny fafiry ny resahanao io ao ny Matthieu 4:20 vakio tsara tsy lazaiko aminareo mana tokoa tsy avela izy vato ifanongo eto ka tsy oravana andiny fafiry zay andiny faharoa ok izy ao misy an'le fandravana le tempolo to Jerusalema dia misy ary amin'ny andiny fa 34 tsy mba ho lany izao taranaka izao mandra-pahatonga ny zany rehetra izany
izy le taranaka resahany io ok dia mbola misy fanontaniana faharoa zay anao ie fanontaniana faharoa hoe vetivety tsiny hoe tsy mampalahelo be ve raha hoe saina ohatrany hoe pessimiste oatra zany no ampitatsika amin'ny taranantsika hoe tsy mbola manjaka jesosy fa tsika dia mbola ao ambany misy olona tsy manjaka jesosy fa pessimisme tsy manao resaka pessimisme ve zany zavatra zany hoe tsy manjaka jesosy fa tsika dia resy zany no pita dia fantanina amin'ny fara-panelona hoe any amin'ny Daniel misy an'ilay famantarana hoe sary vongana hitan'ny Nebukadnesara dia misy vato namotika anazy dia ny fanontaniana tiako apetraka tsy azo raisina ve hoe raha fanjakana hoe ara-nofo tena seola izy hoe anjaka hoe amin'ny lafim-piainana rehetra koa jesosy amin'izao tsy amin'ny heviny ihany oriana fa hoe amin'ny eny ary ok asesy dia arindra Matthieu toko fahefatra amby roapolo andiny faharoa zavatra marina fa rehefa miresaka eto nisy fiteny anazy zay tsy ho ampiasaiko fa tsy ho ampiasaiko dia tsy haiko maninona miteny an'izany nefa Matthieu toko fahefatra amby roapolo andiny faharoa sy le eo amindiny fa efatra amby telopolo dia tena marina daholo ireo teny anankiroa ireo satria tsy misy amin'ireo teny ireo izay tsy marina tena nitranga tokoa io ny resahany eo amin'io Matthieu toko fahefatra amby roapolo io eo amin'ny andiny faharoa tena nitranga tokoa tamin'ny taona fafitopolo tao aorianan'ny Kristy tamin'ny hoe niditra tao a Roma niditra tao Jerusalema ny tafika romana ary tena nandrava ny tempoly ary tena tsy nisy nitsangana na dia iray aza tsy midika izany fa hoe na dia tanteraka iray endrika ray amin'io faminaniana izay lazainy Jesosy io tsy midika izany akory araka n'ilay fanteneniko nandritra n'ilay présentation ako hoe miaraka tanteraka tamin'iny daholo izay zavatra rehetra voasoratra amin'ny toko fahefatra amby roapolo sy ny toko fahadimy amby roapolo io ok le izy zany misy miteny anglisy izy hoe prophetic foreshortening zay le izy hoe ohatrany ianao mijery tendrombohitra avy any lavitra zareo dia misy an'le tapitendrombohitra maromaro eo dia rehefa jerena avy etỳ lavitra be le izy dia ohatrany fanakaiky daholo ireo sady zay ohatrany hoe mifanakaiky daholo ireo fa rehefa manantona makany ianao dia zay vao ianao vao hitanao hoe kay misy elanelana be eo amin'ilay tampitendrombohitra ray sy le tampitendrombohitra ray manaraka azy azonao tiako atongavana dia dika an'izany hoe indraindray ao anatin'ilay fomba zay anehoany ny mpaminany an'izany faminaniana izany dia tsy voatery hoe anatina vanim-potoana iray no natanterahana an'ilay faminaniana rehetra izay lazainy amin'io fotoana io ohatran'izany ihany koa le tsika le niteny an'le hoe le déjà pas encore nitenintsika ary tena angambany miombon-kevitra tsika ny amin'izay ny famantarana zay hitantsika le amin'le ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fahina amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby folo teo le izay nalaina avy any amin'ny Joela toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra angambany miara-manaiky isika fa tsy izy rehetrarehetra voaresaka ao amin'io Joela toko fahatelo io nefa tanteraka sahady na dia fa tanteraka le fanomezana an'le fanahy ary tena miombon-kevitra any amin'izay fa ahoana ny ahafahantsika miteny fa le lafiny rehetra n'le faminaniana ny Joela efa tanteraka sahady tamin'ny Pentecôte tamin'ny andron'ny Pentecôste koa noho izany zay le teneniko aminareo indraindray rehefa maminany ny mpaminany dia misy tanteraka amina vanim-potoana iray dia misy mbola any afara vao tanteraka ok zay angamany any amin'izay zay mbola misy manangatanana aloha fa mbola mamaly dia misy lasa very anatin'ilay farazavana ina le tapany faharoa teo zay ary dia very ina le izy ay moa le resaka le pessimiste averiko ihany le teneniko teo tena angambany tena nampiasa an'le teny amen mihitsy ny ahako tamin'le nitenenako hoe tena ny premil dia tena mino mihitsiny an'le fanjakan'ny Kristy ankehitriny ao amin'ny fotsika sy eo anivon'ny fiangonana tena amen averiko indray le amen ary tena inoko ny tenin'ny Kolosiana toko voalohany izay miteny hoe Jesosy Kristy ny lohan'ny fiangonana dia raha izy ny lohany dia izy ny lohany mandrakizay tena inoko zay tsy misy ny teny mihitsy ny hoe tsy marina izany tsy misy miteny mihitsy ny hoe tsy misy an'izany fandresena lehibe zany satria zany fagagana lehibe indrindra dia ny olona izay manohatra an'Andriamanitra lasa mampandoalika ny tenany eo anatrehan'izany Andriamanitra izany no ny finoany an Jesosy Kristy tena mino an'izany ny premil fa tsy hoe tsy mino an'izany zay mahatonga le izy hoe tsy resaka hoe pessimiste na tsy haiko simiste inona fa
le izy le tenena fotsiny dia averiko ihany le valim-pantanina tamin'ny Matthieu ihany no teneniko teo hoe ilay izy a ny inon'ny premila dia hoe tsy spirituel tsy ara-panahy fotsiny le fanatanterahany Kristy ny fanjakana fa misy an'izay hoe tena hoe marina zay fanjakana ara-panahy eo anivon'ny fiangonana sy eo anivon'ny mpino izay fa ho isy ihany koa ny fanjakany arabaky teny avy ety an-tany dia zay mahatonga an'le izy hoe tsy mieritreritra mihitsiny hoe pessimista fa raha zany tsy efa ela niala tamin'ny finoana raha hoe fa resitsika fa manoatra noho ny mpandresy ozy ny tenin'Andriamanitra manoatra noho ny mpandresy isika eo amin'ny Kristy. Zay le izy zay tenen'ny faly zay le izy tena hitovizana zay ny tsy hitovizana fotsiny ny hitovizana zany dia zay hoe Jesosy manjaka amin'ny lafiny rehetrarehetra fa amin'izao fotoana izao aloha mbola misy ny manohatra fa reo anaiky ihany reo rehefa avy eo zay fa manjaka amin'ny lafiny rehetrarehetra na ny tsipino ary mbola izy ihany manjaka verinareo fa rehefa tsipino ve dia tsy mila aina avy amin'Andriamanitra izy mivelona rehefa maraina fa izy ihany mavelona ny tenany manao an'io mila an'Andriamanitra daholo le ary Andriamanitra manome an'izay masamy hafanay fotsiny dia zao hoe ny tsotsotra fotsiny io dia vita io dia mandrakizay tsika dia milamina ny azy mbola misy arivo dia ok volan'izany dia verinao fa hitsoaka ve za rehefa tonga ny arivo-taona hoe za tsy ho aty miaraka tsara zay aza matao atrenao ho an'ny rahalafaly Rapanoel amin'ny fomba hoana ankehitriny indrindra amin'ny ankehitriny izao zany fomba hoana ny ampitaina ao anatina fitoriana filazantsara raha ohatra ka symbole lay devoly fatorana atsipy ao anaty lavaka mandritry ny arivo-taona raha ohatra ny zavatra mitranga ankehitriny dia tena faharatsiana lehilahy manambady lehilahy vehivavy manambady vehivavy ny teny ianao teo hoe misy demoniaka roahana dia miala nefa misy maty demoniaka ny olona ahoana ny fomba ampitana an'izany hoe symbole io rahalahy sao dia lasa ohatra ny mampamandrimandry sain'olona fotsiny zany le izy fa tsy afaka hiaina tsy afaka hampanantena misy fanjakana arivo-taona zay afaka hitoerana tsara ao anaty devoly voafatotra manjaro ilo lay lehilahy anankiray malaza be hoe tena défaillance ny nahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. ia amitadidi le fanontaniana fa le arivo-taona nge averiko ihany voafatotra ny devoly fa mbola misy mikomy ary mbola misy manota ary mbola isy fitsarana ao arinan'io ny arivo-taona nge na ara-panahy io na ara-baky teny dia mbola misy mpanota mbola misy mikomy ary mbola misy ao arinan'io voafatotra ny devoly fa mbola manao zavatra izy fa ao arinan'ny le arivo-taona na le arivo-taona mille arivo-taona 999 plus 1 na le arivo-taona symbolika hoe lavabe fotsiny dia amin'izay le devoly zay vao tena midy any amin'ny lavaka tsy hitanono fa zao izy mbola mifatotra fotsiny fa mbola mifatotra fotsiny izy alohan'izay zany hoe mbola afaka manao zavatra izy fa ny tiana ambary eto hoe voafehin'Andriamanitra ny momba azy raha izay faharoa jereo ny galatianina fa tsy asan'ny devoly inge ny fijangajangana sy ny sodomita fa asan'ny nofo asan'ny nofo ane zany matoa mbola misy koa ny manao an'izany na re amin'ny arivo-taona re fa za Filipiana 4:7 lazaiko anao teo za tsy miandry arivo-taona fa za miandry ny Jesosy le mpanjaka mahery be iseho amin'ny voninahitra ery amin'izay fotoan'izay le olona je mpanohatra tsy mety manaiky anazy reny iondrika sy andohalika eo anatrehany ary tomany za hitraka sy hidiran'ny tompo zany ny andrasako fiverenan'i Jesosy ny andrasako fa tsy ny arivo-taona. Ny nafanontaniana ato amin'ny amila zany amin'le apokalypsy 2:20 le hoe hiara-manjaka arivo-taona dia io zany ny tenenao teo hoe zao io dia efa mitranga zany dia amin'ny ara-panahiko manokana mihitsy ahoana zany ny fomba iainako an'izany hoe miara-manjaka amin'i Jesosy zao nefa ohatrany hoe tsy mety ikeny saiko zany hoe miara-manjaka nefa ny mbola hiara-ny fahoriana koa
mbola fahoriana foana fiainako a malahelo foana mitomany foana mijaly ataony manodidina nefany hoe miara manjaka amin'ny Jesosy Arivo Taona dia ahoana ny fomba iainana an'izay raha hoe tena izay marina le izy. Saotra tompoko. Saotra tompoko. Ny fahazakanao an'le fahoriana ve satria ianao mafy be mahazaka an'le fahoriana? Eny satria mafy be mihitsy ianao matao ianao mbola io ianao nefa fahoriana foana zay ny nenanao. Sa ny tompony nanome hery anao dia niara-nanjaka. Le manjaka ane le Jesosy ane ny tena mpanjaka e, fa za miara manjaka aminy, za le solitenany, za le mitovy endrika aminy. Ny fiainako rehetra, ny fiainanao rehetra dia fahasoavana sy hery avy amin'ny tompo. Ianao le maharesy fakapanahy iny, tsy ianao no maharesy fakapanahy fa le fanahy ao anatinao sy le Jesosy ao anatinao mampandresy an'le fakapanahy, maharesy an'iny ianao. Fa misy fotoana ianao resy satria ny antony mahatonga anao resy dia ianao tady andeha irery, fa raha vao ianao no tady andeha irery dia vo foana ianao. Fa raha vao miaraka amin'le mpanjaka sy tompon'ny tompo, sa tsy mbola mpanjaka sy tompon'ny tompo izy zao? Raha vao miaraka mpanjaka sy tompon'ny tompo ianao mandresy foana dia ohatra amin'ny Paoly ianao anaty fahoriana raha dia fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao azy satria ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Tena mahaiza misaotra an'Andriamanitra fa io fahoriana ny lalovanao rehetra io mbola izao mahafatifaty kely ohatr'izao ihany ianao. Fahasoavany zany fa tsy ianao zany. Dia sorin'ny tompo satria miara-manjaka aminy ianao. Fanontaniako ho an'ny zokibe faly rapanoela. Tsy voaresaka teo zany ny apokalipsy toko faha 1:10. Fa ny apokalipsy toko faha 1:10 misy détail mazava mihitsy ary misy zany hoe tsy haiko na asary koa io resaka fotoana ary misy 2 témoins ozy izy. Ary io témoin io après maty dia ave mitsangana inona zany ny ino izy ty andikanan'io zany hoe izy ireo. Dia faharoa ny Tesalonianina toko faharoa ihany koa andininy faharoa Tesalonianina faharoa toko faharoa andininy faharoa ka hatramin'ny fahaefatra. Eo zany Paoly mametraka hoe misy indisy rehefa mitranga ty dia efa akaiky ny fahatongavan'ny tompo. Inona indray ny andikanan'io ho an'ny amilina satria mifandray satria zany par rapport amin'ny amiko za aloha manana aty amin'ny tendance ny pré-mille anisany signe ny évolution en Israël. Israël amizao ny judaïsme dia tena miprépare hanamboatra tempoly. Resaka problème politique fotsiny no mbola tsy mampitsangana azy fa vita ny zavatra rehetra hatramin'ny zany hoe ny pitsopitsony rehetra. Dia malheureusement za tsy tonga tam'le hoe tamin'ny GCMB na hoe apetrao zay fanontaniananareo fa za nametraka hoe inona hoe ity tempoly zay détaillé resahan'Andriamanitra amin'ny Ezekela manomboka amin'ny 40 io. 3e temple ny Jiosy ve io, sa 4e temple amin'ny millénium, sa any an-danitra io nefa tempoly resahany. Fanontaniana telo efa tsy nandrenao ty. Zay fa efatra. Farany ty. Dia nisy fotoana koa tao anatin'izay dia nanontany hoe Enoka dia nampakarin'Andriamanitra velona, iny erantsika manaiky iny. Fa Enoka nisy boky nosoratany nefa tsy hita tsy hoe tsy hita fa ty tsy izy tsy inspiré ty. Dia raha za zao tamin'izay dia misy fanampanazavana nentin'ny ranamana ray zay hoe tsy dia mitondra olona any amin'ny Kristy no zavatra resahan'ny Enoka. Ekeko zay ary iny no nampangina anahy satria be loatra ny secret raha zany Enoka tsy indraindray manahirana. Ok zay misaotra. Ay zay le idiran'le Enoka. Ay fanontaniana raha hoe roviana reo no mitranga.
ay fandehany dia zao inana tonga ny Constantin nitsofoka tao amin'ny fiangonana natonga ny Constantin nitsofoka tao amin'ny fiangonana dia efa ela be ny emperora ny laza hoe tena nimbatsika ty fivavahana kristianina ty fa mila ravany tena anao fanenjehana mafy ry zareo domisienne anao fanenjehana faran'izay mafy mihitsy fa Jesosy niteny hoe vavolombeloko nareo manomboka eto Jerosalema eran'ny Jodia Samaria rehetrany amin'ny farantany zay le fanjakana ao zay le asan'ny apôstôly toko voalohany vavolombelona tsika vavolombelona fa misy maty ao fa misy mitsangana foana eo mandraky ny andro misy maty ao misy mitsangana foana eo tsy mety tapitra mihitsy io mezanao fotsiny fa tsy maninona tsy voateriny any amin'ny marina va interprétation atsika zany zay iny Ezekiela toko 7 ay zao zany no fanotaniko anao ianao hoe manantena ny Jesosy hiverina sa miandry ny fitsanganan'ny tempoly fa Kristy tsy miverina raha tsy aoriana ny fitsanganan'ny tempoly any Jerosalema ho anao za mety hiverina zao izy mety hiverina rapitso za tena miomana tsara miandry fiverenany na roviana dia miandry fa tsy miandry ny tempoly Jerosalema hitsangana na tsy hitsangana tsy olana amiko zany tsy olana amiko zany inona ny Ezekiela toko 7 nanome indisy Jesosy eo amin'ny Jaona toko 7 dia ozy izy Jesosy hoe zay rehetra mino ahy dia isy rano velona miboiboka avao kibony dia ny fanahy zay omeny zany fa fanahy mbola tsy nomena fa Jesosy mbola tsy liditra tamin'ny voninahiny fa nisy fuity nisy inondation amin'io tempolin'ny Ezekiela io dia nilazainy Jesosy hoe le zao zany le tsika le mandray fanahy masina rehefa mino interprétation an Jesosy any angeny raha antsika ao fa tsika tsy mitady tsy mamorona ninnininy zay le zavatra ok ho an'ny faly ravoangy tamin'le hoe nahoana no amille dia nisy premille azafady tompoka dia nisy teboka vitsivitsy ny raisiko nanaitra anahy le izy hoe tsy maintsy misy fahombiazan'ilay Adama farany Jesosy zany le farany dia ny anankiray hoe tsy maintsy hanana fanjakana maharitra hita maso eto amin'izao tontolo izao izay nandavana azy dia nanaitra anahy kely le fahombiazana sy le iny moa zany le fa le position za mille dia le hoe iny zany le hoe arivo taona le fanjakana maharitra le voatantara ao anatin'ity aniny ity dia le fahombiazana ve prospérité dia azafady ary raha tsy vetivety dia inona ny tena tombontsoan'ny tompo zany hoe ho hitan'izao tontolo izao ao anatin'io fotoana arivo taona io nefa izy tsy maintsy efa ho hitan'izao tontolo izao ihany le tombontsoan'ny tompo ny am'le hoe ho hita azafady le hoe ho hita mandritra ny rehetra tsy haiko raha zany no efa vizana na tsika rehetra fa ok avery-kely ihany zany azafady ary aloha raha tsy mety amintsika le teny hoe fahombiazana dia soloa zavatra hafa fa le tiako tenenina amin'izao dia zao nisy iraka nampanaovana any Adama zay nisy iraka mazava ao amin'ny Genesis toko 1 fahinam-biroapolo ka hatramin'ny fahavalo-ambiroapolo tsy vitany ilay izy araky n'le fahitantsika amin'ny toerana maro be dia be azany andininy tsy nalehako fa nany amin'ny Matthieu toko 5 afaka lehantsika Matthieu toko 5 andininy faharoa-ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo-ambin'ny folo 7 folo eo afaka lehantsika ihany koa mampiseho fa hoe misy an'izay hoe tsy vitan'lay Adama voalohany ho tanterahan'lay Adama farany ohatran'izany ihany koa hoe ilay
jesosy kristy koa dia atolotra ohatrany hoe mosesy vaovao zay anafaka ny olona dia tena hoe tena miombokevitra amin'le filipiana toko fahatelo andiny faharoapolo sy faraiky amin'ny roapolo iny sy any amin'ny efesiana toko faharoa le voateny teo ny andiny fa 7 nefa hoe fa lasa olom-baovao ankonan'andriamanitra tompotany fa tsy vahiny sy mpivahiny intsony tena mino an'ireny zavatra rehetra reny aho fa averiky ohatrany hoe zafady fa lasa ohatrany hoe sedekika ka zavatra anankiray ihany averimberiko fa zay ihany no hita ao anaty tera-driamanitra dia ny hoe izay fanehoana an'izay fanjakana ahoana akoatran'io fanjakana io ahoana no ahafahantsika raha tsy hoe zany araka n'le hoe efa azoko tsara zao fa mbola azoko tsaratsara kokoa le fijery le milina hoe atao ara-panahy ny zavatra rehetra dia ny salamy toko faharoa fanjakany eto amin'izao tontolo zao amin'ny temby ara-panahy salamy fafolo amin'ny zato ny fanjakany hoe manoritoro ny firenena rehetra ara-panahy dia raha raisiko le fanontanianan'le ranga anankiray izay efa lasa teo iny dia hoe le ao amin'le apokalypsy faharoapolo aza ilay hoe le miteny hoe marina fa hoe ekeko mihitsy ilay hoe misy ny fandresena ho an'ny kristiana na dia misy ny fanenjehana sy ny ohatran'izany fa vakio tsara ny andiny fahatelo amin'ny apokalypsy faharoapolo io dia miteny mihitsy ny hoe ahoana moa ny tenenana anazy eo tsy amitaka ahoana indrasy loha jereko tsara le izy fa so zandray ny lasa hiteniteny foana mba tsy amitahany ny firenena maro intsony iny angambany na hoe ahodina aiza na ahodina aiza mbola hitantsika fa raha eo anivona firenena mbola maro ireo firenena izay voafitaky satana mbola maro ireo olona izay hoe mbola ao anatin'izany fitaky ny lainga sy ny tsy fahamarinana izany ka raha maly an'ilay fantaninao fotsiny ahako dia izay fotsiny hoe araka ny tenena inona ny ataon'i jesosy kristy amin'io fotoana io dia sady apiditra ady hevitra vaovao koa petera voalohany ohatran'le nataony any amin'ny petera voalohany toko fahatelo andiny fahavalo amby folo izay everiko fa hoe tsy nandeha nitory tany amin'ny elo zany jesosy kristy fa nandeha nitory tany amin'le lavaka tsy tanono mba andeha hanambarany ny fandreseny ny tiany kristy ho atao dia ny hanambara ny fandreseny amin'ny tontolo rehetra izay ny foronina dia rehefa ohatrany hoe zany lasa ohatrany hoe tsy tena fandresena raha hoe tsy tena vitanao nanarina nyty tany ity dia hoe aloha ranga tonga dia fafana dia anao vaovao fa amin'ity tontolo ity aza zay ny forona ary ny forona ho tsara indrindra genesis toko voalohany andiny fa 1:30 dia iny tontolo ny forona ho tsara iny no anjakany ihany koa alohany amoronany an'le lanitra sy tany vaovao zay aritra mandrakizay izay iarahantsika manaiky fa mbola tsara lavitra misy fanontaniana aiza ho ny rima ya ohatran'ny fampiresaka kely teo hoe ohatrany efa mandeha ny fotoana dia hoe ho faranana sa tsy ho faranana ya ie mbola be da be mihitsy le mametraka fanontaniana dia nefa ny mametraka teny faminaniana fa hoe aloha faranantsika dia ngamba fotsiny hoe ny ambony ao anatin'izay raha manana hery izy roalahy dia afaka mbola mifampiresaka amin'izy roalahy ihany na tsy haiko ahoana ny anohizana zay dia tiako averina tany amin'ny voalohany foana le izy nefa ny sady araka nefa resan'izy roalahy hoe ady hevitra no mitranga fa tsy ady olona io ka hoe zay nametraka fa iny pré-mille ria mille zay retsy dia retsy ry zareo retsy fa tena hoe miorona amin'ny kristy sy te hiady an'izay foana zany hoe anaty fifankatiavana nefa anatin'izay ihany koa ny afahantsika mifampandroso ao anatin'izay mety hevitra everitsika tsiraray avy marina zay nefa tsy maintsy tohanantsika avy amin'ny soratra masina zany dia makasitraka ny faly sy faly isika aloha ity tananao azy amin'ny rahalahy na dia hoe ny ato manao polo troisième nefa gasy mahay mamaky baiboly ny ato manao polo gasy mahay mamaky baiboly nefa troisième dia zany dia efa maneho ny firaisan-tsaina ifandray tananao no mpilalao e ia dia aloha iaraka isaotra an'Andriamanitra tsika tsiraray avy tamin'izay dia engany ampitombo ny fahalalantsika ny fanantenantsika ao amin'i Jesosy Kristy zay fotoana ny rahantsika izay tamin'ity androany tolakandro ity dia aloha iaraka ivavakintsika. Jesosy eo manaiky tokoa izay fa mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo ianao.
misaotranao ny amin'ny teninao izay nomenao anay, misaotranao hoe ao anatin'ny zavatra izay mety tsy hitovizanay sy tianay hevitra dia ny zava-dehibe nefa dia ny mifanekenay tsiraray avy reto fampanota izay ary mila famonjena, ary ny famonjena dia tokana amin'ny alalanao rery ihany zany Jesosy Kristy tomponay. Dia misaotranao hoe amin'izany fototra lehibe izay tsy azo hitoviran'izany no niarahanay teto tamin'ity androany hariva ity, ary misaotrana ihany koa ny amin'ny teninao izay nomenao anay afaka ny fanampy izahay ary ny fanasoa tamin'ny alalan'ny famoahana ny hevitry ny teninao tamin'ity androany hariva ity, ary mino izahay hoe afaka ny fampandroso izahay araka izay mety efa hoeverin'ny tsiraray avy, ary zany ihany koa dia lalanao sy fombanao ahafahanay miama lala bebe kokoa an'izany teninao izay nomenao anay izany, ary isaoranay anao ny fanainao masina ao anatinay tsiraray avy izay mitarika anay amin'ny fahamarinana, mitarika anay amin'ny fahazavana araka anao. Dia misaotra manokana ny amin'ny falo mirahalahy izay niaraka taminay teto, misaotra ny amin'ny fanomeza-pahasoavana nomenao azy ireo, ary indrindrindra misaotra ny amin'ny namonjena azy ireo ka izy ireo dia samy tianao, ary zany no katsahany eo amin'ny fiainanay ihany koa dia niandrosoanay amin'ny fitiavana anao ihany koa. Dia mankasitraka Tompo, raha misy mety fisalasalana ny anatinay ihany manoloana ny ady hevitra teto nefa tsy mahasoa araka ny sitraponao, dia mangataka hatranin'izay mba ny teninao no anaisotra izany, fanainao masina ny anome fiadanana anay, ary tena hoe mangataka an'izany avy aminao izahay. Dia misaotra rainay eo akinao ny ampandroso ny fiangonanao eto amin'ity tanàna misy anay ity. Amen. Saotra antsika tsiraray avy.